Alleloia, de amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasa navambarana ny ano amintsika am'izao fotoanany izao a. De misaotra antsika tsirairay avy indray a ny amin'ny fotoana androany a. De mankasitraka anareo a zay tonga miaraka aminay eto indray anao miaraka anatin'izao fandarana andramoka izao a, vavaka fiambenana zay rahanao fandarana andramoka izao a. De ny Aki radio a mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana, de ny groupe zay maresy zay miaraka amin'ny vady mantontosa zao fandarana zao a. De fiadanana tompany moa amintsika tsirairay avy, matoky sy mino fa ifampahery ntsika eto amin'ity androany ity, koa de niafatra aminao a de maritatra amin'ny farany. Maritatra amin'ny farany satria za mino fa tsy kisendrasendra natogavanao eto raha androany anao vao tonga eto a, de tena tsy kisendrasendra natogavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ka de tongava soa, tonga soa de marita hatramin'ny farany. De miaraba antsika rehetrarehetra izay vao androany izy ny tonga teto, raha androany anao vao tonga eto de mangala aim-panahy de ombanao any Andriamanitra, de ny tanan'Andriamanitra ane hikasika antsika tsirairay avy, de matoky sy mino fa tsy taka nidiranao teto a no ivoahanao eto a amin'ity androany ity. De raha ohatra koa ianao manako lazaina de aza mihafahafa ianao a mandefa commentaire sy ny sisa atao ohatry ny olona efa paketo ianao fa raisinay a takan'ny efa paketo ianao a, de tonga soa isika tsirairay avy. Ianareo zay efa paketo kosa iarabaina manokana ranavavy Marie-Jo niditra voalohany teto androany a, tahiny tompo a ranavavy Marie-Jo, Eliana, Tojo Mikael, Erika Araka, de ao ihany koa i Angela Io, tahiny tompo a Andriamiaja Maya, Ando Andry, Elisabeth, Aimé Lovely, Angela Io, Razana Monika Fatsoraja, de ao ihany koa i artizanay a, zany hoe i Lina zany a, ranavavy Lina, Razana Monika, de Vatsoraja Mampionina, Rosa Rayana, de ao ihany koa Olga Pulcheria, de Tsiry Amboaramiel, Verselina, alleloia, Iaingo Nirina Andriana Solo, tonga soa ihany koa i Mampionina Berta, Rodina, Mama Valitina, Lantonirina, tonga soa daholo a Berta, Mami, Andoandry, Roly, koa ry kamaradin'i Jesosy tiana rakotoary zaka, Salomami sy ry Thierry Albenja tonga soa, tahiny tompo Kataka, de tahiny tompo Ra Johnson, de tahiny tompo ihany koa tonga aloha Ra Johnson androany, de amboarantsika Iama, Koda Leonie, de tahiny tompo Olga Ranoroso, de Nambinitso, Koda Leonie, tonga soa daholo a, Nambinitso, Olga Ranoroso sy Faliray Eritovo, Niaina Maheno Soa, androany vao hitako teto a, tonga soa be mihitsy anao raha efa teto anao de tena hoe efa teto fa za aloha androany vao nahitanao a, de arabaiko manokana Niaina Maheno Soa a, tanao fa tonga de misy j'adore te hitany aminao hoe tonga soa ianao a, de tongava indray raha pisy raha hitanao fa mampahery a ny androany. De ao ihany koa i Nicolas Andrela, de Soameva, de Tody Rahono Soa, Faly Avitra, tonga soa ihany koa, de Mareta hatramin'ny farany a, de ho tahin'Andriamanitra ane a isika tsirairay avy. Misaotra anareo ihany koa mandray zay efa zay vaovao a, de Andriamanitra ane hamaly fitia antsika rehetrarehetra. Hivavaka aloha tsika am'izao fotoana izao, tsika metraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra, ka androany niaraka amintsika eto a mivavaka fanombohana Rahalahy Jonatany avy any Allemagne a, de nitory ny ten'Andriamanitra Rahalahy Tojo koa mbola avy any Allemagne a, de eto moa zany a ranabavy Mampionina mitondra vavaka firenena satria androany a de fitondranam-bavaka, ka androany a rehefa mandefa fangataham-bavaka ianao de ao amin'ny compte a Rado Aki radio ianao a no mandefa, fa tsy any misy aminareo zao mangataka any am'le compte Aki radio iny, de efa angamba ray volana vao hitako satria tsy mahita message any, tsy de mijery any zay, fa aty amin'ny Rado Aki radio no alefanareo any fangataham-bavaka anareo, de centré tsy eto amin'ny public, tsy commentaire na defasanao fangataham-bavaka fa aty amin'ny MP Kodia alefaso fa afaka manomboka mandefa am'zay nareo zao efa misy tonga ihany no ao de manomboka mandefa, marofatonga ny fotoana anombohantsika vavaka de afaka mandefa foana ianao de jerena sy vakina eo a rehefa avy ao. Ny angatahana amintsika aloha ety am-panombohana rehefa mangataka fangataham-bavaka tsika de raha mety amintsika de atao zatra mba mahakasika atsika ihany aloha, satria raha ohatra hoe eto de ho tenentsika de ohatra hoe sendra nahita olona amin'ny Facebook marary ianao, karaha reny no angatahantsika rehetra,
de mankataka koa tam'le olona hitako tamin'ny Facebook ohatra zao de mankataka ho an'le zanak'anabaviny anadahany mamany zokiny ihany de mety ho maraina ihany ny androtsika fa mba angatahana zany hoe ianao io mangatabavaka io zatra mahakasika anao mivadina le izy na hoe tena misy antony manokana mihitsy mba hitondranao an'izy fa ray mantsika mety hoe misy mangataka zavatra midadasika be loatra hoe de mba mangataka ho an'le olona hitako nangataka tany Analakely ndray andro zay mba ho tahin'Andriamanitra ny de manjary lasa mety ho reraka ihany tsika androany sady ho lasa ny fotoana fa mba angatahana zany ety am-boalohany fa zavatra mahakasika anao angatahana na mahakasika ny havanao aza atao midadasika loatra fa voafetra ihany ny fotoanantsika moa mety ho reraka koa mitondram-bavaka retsikam-bavaka zao rehetrarehetra hitatsika sy nandalo teo ambany-masontsika izao tahiny tomparitsika rehetrarehetra raha Jonatana hitondram-bavaka zao fotoana zao de hivavakytsika de rehefa eo amin'ny Verineto de hieno hiritsika de hieno toriteny de ny famelabelarana de hitondram-bavaka tahiny Jesosy meno finaritra tahiny tompo raha Jonatana anao ny fitenenana de mbola farimanona fiadana tompo amintsika tsiraray avy iaraka ivavaka ary tsika metraka ny fotoana eo am-pilatanan'Andriamanitra. Jesosy malalo mbola saotra anao Jesosy ny fonay am'izao ora sy taona zao satria de mbola afaka andrehan'ny teninao indray zay am'ty andro androany ity. Saotra anao satria de narovanao indray zay nandritran'izay tontolon'andro zay mety marina zavatra lalovanay marina zavatra mety nitseho Jesosy fa tena tsapanay Jesosy fa tsy irery zay fa teo ianao niaraka anay tamin'ny zavatra rehetra zay natao de saotra anao ray satria tena hoe manana ray zay manana anao lay mijery lay mikolokolo anay lay raha mijery anay de ny asoanay zay de tena matsiary sambatra Jesosy zay manana anao de misaotra tompo malala tsara indrindra de fonanay aminao foana raha misy zavatra tsy mety natao anay mangataka famindram-po famelan-keloka avy aminao Jesosy satria am'izao andro aly zao Jesosy de tena mangetaeta anao indray zay ka zany Jesosy ny angatanay famelan-keloka avy aminao raha nisy zavatra nampalahelo nataonay mety tany amin'ny fisainanay tany zany tamin'ny fihezikay tamin'ny teny zay nalokan'ny vavanay Jesosy ka mety hoe nandratra ny fony hafa de angatanay famelan-keloka avy aminao Jesosy zany de mangataka amin'ny fanatrehanao indray zay am'izao ora sy taona zao ninona Jesosy zavatra atao hoe de aoka mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany reo mpanomponao zay hitondra ny tenin'Andriamanitra melabelatra an'izany tenin'Andriamanitra zany ho fitaovana fotsiny ihany zareo Jesosy fa ianao mihitsy ny ampiteny ary izay mpiainy Jesosy de hitoetra ty anatinay zany teny zany ho ankatoavinay Jesosy entinay iainana amin'ny fiainana nay rehetra Jesosy ary avy eo Jesosy de hitondram-bavaka ho an'ny marary zay ho andreo manakolana Jesosy mangataka fahita-poteo anatrehanao zay mba ho valinao ny vavakay ary mba ho salama ny olona rehetra zay marary azo hery zay reradreraka zay kivikivy Jesosy ampifalianao de tena tsy tahaka nidiranay Jesosy ny voanay eto fa tena hoe hiasa amin'ny fiainanay tsiraray avy ianao de amin'ny anaranao masina nanaovako an'izany vavaka zany saotra tombo tsara indrindra alleluia amen alleluia saotra betsaka ny lalahy Jonathan tsika tao anatin'izay vavaka izay netiny vavaka matsiro mahafinaritra tahiny tompo rahalahy Jonathan de maherezatra any ianao de Andriamanitra ny malifity anao de Andriamanitra ny ikolokolo anao de tahiny tompo anova rosaina misy fita Fintso Clara Lova Razanatsotônia Kodaleoni reo mbola tsy narabaiko teo Irina Rodriguez Jessica Patitsy Filana Rakoto reo mbola tsy narabaiko teo de tonga soa ianareo de mahareta hatramin'ny farany kadaka moa efa narabaiko teo izako anova rosaina tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra eny ary daohatsika nao hira anankiray atombotsika amin'ny fifaliana sy rehare manana an'Andriamanitra aloha ty fotoana ty antsika raha mety aminao de andaotsika arahirany ty hoe ny anaranao Jesosy de anarana mahery alleluia amen de andao reto tsika tirity de ao anatin'ny tirity anao mimana amin'ny maka baiboly maka toerana tsara fa hian'ny toriteny araka amin'ny rahalahy toditsika amin'ty androany ity ko de tahiny tompo ary meno finaritra tsika rehetrrehetra tiana malala io Davida fa tonga de Samir Tansia koa mbola tsy narabaiko de tahiny tompo ianareo vatsoraja koa ohatra nitako tao ambony tao fa adiniko izay de tahiny tompo daholo ndao ary meno finaritra
Alléluia. Halleloia, saotra an'andriamanitra sika any amin'izany izy zany a. Hotain'andriamanitra ane a isika tsirairay avy a. Aminaran'i Jesosy koa androany sitrany ianao e. Aminaran'i Jesosy a mivany olo anao a fa manana toky a isika tsirairay avy. Andoharantsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra de ampandrosoantsika andralantsika Tojo Mikaela avatsy Allemagne izy a nitondrantsika ny tenin'Andriamanitra ka de mino finaritra de rehefa eo a Verneto a mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra manampy a na mba mamelabelatra e, tsy voatery manampy fa efa ampy zavatra teneneo fa ataka ny mahazatra antsika de mamelabelatra eto a aorianan'ny toritenin-drahalahy Tojo a ka de mino finaritra ary tsika rehetra de mioneto tsika
rehefa avy eo tahitopa raha latojo a anao a ny fitenenana asoary loha veritsika kely aloha lasaritsika tahoary tahitopa raha latojo a mitenena am'izay ary tasotety a lamitsika kely a farabenia azavitsalama Jean Angelin reo mbola tsy narabeko tetikoa Berthe Savant misy fita sady arapaina ihany nareo a mara-piandrendra latojo dahoary lasitsika tahitopa raha latojo a anao ny fitenenana faly miaravatsika rehetra rehetra indray ny tenako a aminaran Jesosy tonga soma tsara am'izao vavaka fiambenana zao a de raisiko fahasoavana lehibe ao anary avana milala mbola afahako indray a mampiasana Andriamanitra indray a hitondra ny toriteny amin'ity andro androany ity a de faly mihitsy satria rehefa manao asan'Andriamanitra ny avana de mampitombo ny ara-panahy afahako mifandray akaiky amin'Andriamanitra afahako mampitombo ny fitiavako an'Andriamanitra ny fanaovako ny asany de ianao koa mazotoa manao ny asan'Andriamanitra de mety ozinao hoe zanga mbola mahay mitoriteny tsy olan'izany satria manino misy asan'Andriamanitra akoatra ny toriteny ao amin'Andriamanitra tsy lalina mihina be dehibe ry havana malala na mizara verse amin'ny Facebook reny efa asan'Andriamanitra reny afaka mihira ho an'Andriamanitra anao mitendritendry gitara ho an'Andriamanitra efa asan'Andriamanitra zany de mety ozinao hoe zara tsy mahay mihira mihitsy ko de tsy mbola maninona koa zany fa mbola misy asan'Andriamanitra afaka ataonao akoatra ny mihira be dehibe ry havana malala angatao fotsiny Andriamanitra hoe inona Andriamanitra mba asanao mba afaka mety amiko mba afaka ataoko fa rehefa manaiky fotsiny ianao a de Andriamanitra anolotra n'izay tsara ho anao afahanao a mifandray a bebe kokoa malala an'Andriamanitra bebe kokoa ry havana malala de androanay resaka aminao a asan'Andriamanitra anankiray zay ary tena tiako a anisan'ny tena tiako amin'ny asan'Andriamanitra de raisana baibolinao fa jery tenin'Andriamanitra tsika filazantsarany Marka ny jerentsika androany Marka toko 5 de andininy 20 ka hatramin'ny 20. Filazantsarany Marka toko 5 de andininy 20 ka hatramin'ny 20. Misoromandry vakitsika amin'anaran'i Jesosy hoe ny namoahany Jesosy ny demoni maro tamin'ny lehilahy tao amin'ny tanin'ny Gerasena de mbola tsy olo le asan'Andriamanitra tiako resana aminao délivrance satria ozinao hoe mety mbola za koa raha mbola tsy nanao zany délivrance zany raha latoja tsy olan'izany fa ty misy asan'Andriamanitra tiako a ho zaraina amintsika androany hitanao rehefa nisoron'Andriamanitra am'izay nisoron'i Jesosy am'izay ny devoly tao amin'io lehilahy anankiray io de rehefa avy eo a rehefa niala ny devoly de andininy 20 am'izay nefa vakitsika diny 20 tamin'ny Marka toko 5 andininy 20 amin'anaran'i Jesosy ary rehefa iondrana teo an-tsambo kely Jesosy de nangataka taminy ilay demoniaka mba hanaraka azy nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy izy taminy mody any eny an-tranonao ho any amin'ny havanao ka lazao aminy zay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy ny namindrany fo taminao alleloia amen iravana milala ilasan'Andriamanitra tiako ho entina amintsika androany maninona ozy Jesosy mandehana telazao amin'ny olona rehetra amin'ny havanao ny ankohonanao ny olona ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao iravana malala natao hoe fijoroana vavolombelona fitantarana fotsiny ny fahatsaran'Andriamanitra ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ka zany mihitsy ny fijoroana vavolombelona dia zao fanandratana an'Andriamanitra famezam-boninahitra n'Andriamanitra fakasitrahana zavatra nataon'Andriamanitra de Andriamanitra ny teny zay manome voninahitra ao izy n'Andriamanitra no omeko voninahitra koa de anao a mazotoa mitantara zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao fa tsika ravana malala mampalahelo fa ohatran'ny malaina zany antsika tantarany zavatra nataon'Andriamanitra fa rehefa zavatra hafa haintsika tsara mitantara azy mitantara tsy haiko film ohatra mety mifosa olona ianao mety mitantara anniversaire de ohatra tsy fantandrify ianona kia kaiky mody mba ohatrany hoe masina be ihany n'iny fa kaiky ohatran'izao ny ataony ary ambadika ary tratrako nangalatra kizy ohatran'ny skinina ataony kaiky ohatran'izao iny olona fa mody mba ohatran'izao hitanao mifosa olona ohatra tantara misy anniversaire naleanao hitandry
nafinaritra be kila anniversaire naleko tena nisy gâteau mafinaritra be tao amin'ilay trano dia tena be olona be tena andeha foana anay dia tena drikina nenina tsy nandeha tany fa tena tsara be kia hitanao haitsika tsara mitantara zavatra ohatr'izany tsy fahotana zany azonao tara mitantara ohatran'izany fa raha mifosa olona kosa fahotana raha mbola misy olona eto mifosa olona ajanony za ny fiainanao fisana ny zavatra ataon'Andriamanitra aminao tantaraina fa ny an'le lehilahy demoniaka ty zao ny demoniaka zany hoe olona misy devoly dia atao hoe demoniaka dia jerenao ne iverenantsika kely le marika 5 dia andeha ny 20 amina ran'i Jesosy dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy zay zavatra lehibe fa nataon'i Jesosy taminy ka dia gaga ny olona rehetra hitanao tsy nitantara zavatra be dia be izy tsy nitantara zavatra tsisy dikany sy ny karazany izy fa nanena le zavatra lehibe nataonan'i Jesosy mitantaraina halleloia gaga ny olona nanahoana tsara dia afaka be le devoly be dia be tao anatinao legiona ny tao anatinao legiona zany dia filazana hoe be dia be tsy hita isa tsy amanjato ny arivo be dia be tena mba mahery koa le Jesosy nao zany dia nahoana sy nanao tantaro tsara hoe inona sina hoe ny tena natao dia inona zavatra ny teneniny dia manina hoe ahoana tsara hitanao manosika ny olona tia lalan'i Jesosy zany ny fijoroana vavolombelona dia gaga ny olona hitanao tena manosika ny olona raha vana ohatry ny hoe za koatra ny teo mpianatra Jesosy aiza misy an'le Jesosy za koatra ny teo any fa iza zany manoana tsara ny heriny ahoana tsara hatramin'ny vina izy nanomboka ny asa hatramin'ny vina izy lasa mpanompon'Andriamanitra ohatran'izao hitanao zany ny fijoroana vavolombelona sady manina mampahery any olona raha misy olona demoniaka koa teo misy olona misy devoly ny hainao an'izany dia manosika anazy za koa tena aiza le Jesosy tena ho any mihitsy satria moni za koa misy devoly ane tokony mba hafahana ohatranao ane hitanao zany ny fijoroana vavolombelona asan'Andriamanitra ngeza be zay ny teneko hoe zava-dehibe ny fijoroana vavolombelona satria ianao rehefa mijoro vavolombelona dia mbola mahatonga an'Andriamanitra manao mihoatra satria hono zany ten'Andriamanitra natoko tamin'ny kely ianao dia ho ampanapahana amin'ny be ravana malalana ianao rehefa mijoro vavolombelona zavatra kely dia omen'Andriamanitra mihoatra halleloia tamin'izay nesy pastera tafaresaka dia nisy fotoana ny joro vavolombelona tamin'izay tahin'Andriamanitra ny andray rehefa tahin'Andriamanitra dia tataraiko ravana malala jerenao anie ty zavatra ty misy aseho kely anao hoe ty kahe ty manana kahe be dia be ao amiko ao manana boky fa ty ravana malala ny kahe tiako indrindra halleloia satria manino misy ny asan'Andriamanitra ny zavatra ataon'Andriamanitra tamiko hitanao reny mety manjavozavo any aminareo fa tsy manino zany fa tataraiko anareo ny zavatra misy hitanao dia misy daty dia aveo tataraiko ny zavatra nataon'Andriamanitra dia misy daty dia tataraiko ny zavatra nataon'Andriamanitra dia reny iny rehetrarehetra iny jerena iny rehetrarehetra iny izy aby misy daty 5 février 2021 dia jereko nahita fity ohatrao dia tataraiko be dia be jerenao tombadika tokoa zao mbola feno reny izy aby daty dia daty dia ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko reny izy aby fijoroana vavolombelona aby rehetra rehetra reo tony betsaka tony jerenao anie ty zao jerekely ty zao misy daty hoe 14 décembre 2020 dia jerenao tantaraiko kely anao zavatra niseho tamin'io hoe 14 décembre 2020 nangataka mba azo fotoana tsy esana zany na dia tsy ampy aza mipiasa tao amin'le fiasana dia aleloha be fa nahazo hitanao tamin'io misy zavatra programme tiako mba natao zay dia nefa miasa amin'le andro io dia hoanao Andriamanitra nefa misy zavatra mba tiako atao Andriamanitra fa mba ataovy tsy miasa Andriamanitra amin'ny fotoana io dia aveo niresaka tamin'ny sefo ohatran'izao mba ataovy tsy miasa amin'ny andro ohatran'izao fa mba misy zavatra ataoko ohatrao dia nanino nahita fity teo anatrian'Andriamanitra dia nanino tsy nahampiasan'ny sefo nefa tsy ampy mipiasa amin'izany vitsivitsy fa manino nahita fity raha latojo halleloia dia misoratra ao zany voninahitra ao n'Andriamanitra dia jerenao tony koa zao mbola misy reto koa zao mbola izy tony manjavozavo moa taratra amin'ny masoandro izy dia tsy dia hita fa tony misy daty dia misy be dia be fijoroana vavolombelona aby ty koa zao mbola misy atambadika tokoa dia jerenao tony premier janvier zao 9 octobre 2020 jerenao koa nefa kiko ny tamin'ity 9 octobre 2020 nagataka mba ho tonga ny atsika tamin'io indray mafana be n'andro tamin'izay dia rehefa mafana be n'andro aty dia lasa mampatonga ny olona mitanjatanjaka dia manao body kely akanjo le mampiseho vatana reny miseho ny tratra miseho ny fe rehetrarehetra dia mampatonga iny lasa fitsiritana lasa mitondra fakapanahy
dia kivy aho tamin'izay dia mivavaka Andriamanitra aho a tena engany eo mba tena angatsika be n'andro fa halako a leo be le mijery le vava mitanjatanjaka miseho aby ny tokony tsy seho rehetrarehetra manao minisorta kely sy ny karazany dia mahakamo be mijery azy dia mivavaka tamin'izay mba fantatro afaka 3 andro taty afara tonga dia nangetsy be ny andro na angatsika tonga dia nisarona aby mivata-le vehivavy reveo a nanao akanjo mafana satria nangatsika ny andro aleloha voninahitra ao n'Andriamanitra. Dia jerenao koa zao ty a jerenao zao ty 3 octobre 2019 ndray ty a dia jerenao ny zavatra ty hoe vakiky kely voalohany za tany ampianarana tamin'ny fanadinana droit civil nisy fanadinana ataonay tamin'io a resaka momba ny droit civil dia natao ny fanadinana tena noratra zao inona ny droit civil lahoana zao inona ny ohatraohatra dia nisoratana dia vita terina ny feuille tany amin'ny maîtresse a afaka elaela tapabolana notrany a naverina amin'izay ny feuille zarana amin'ny feuille tisy ty note ny anna zao dia mahafantatra hoe izany nahazo note ambony indrindra raha latody aleloia voninahitra ao an'Andriamanitra misoratra ato zany satria manino zavatra ngeza be a nataon'Andriamanitra tamy be dia be ao to dia misoratra ao mifijorombavambelona zavatra nataon'Andriamanitra rehetra tamy dia misoratra ao dia anao koa mba manana zany kay izany dia soratiny zavatra nataon'Andriamanitra taminao rehefa namalala fa manampy anao reny any afarany vakivakinao na rehefa misy fotoana kivikivy dia vakiky fotsiny reto izy zao ary ve nefa nataon'Andriamanitra tamy dia tera ve fa nisedra olana ohatrao dia zinona zay olana ty zavatra ohatr'izao rehefa nisedraiko hitanao mampatonga anao mampahery anao ihany dia mba mampahery anao rehefa namalala dia reveo niresaka ny pastera tamin'izay dia jorovavolobelona teo nafinahitra le nataon'Andriamanitra teo voninahitra ho azy nirairako teo dia niteran'Andriamanitra dia isy pastera tamin'izay mahakasika anao izy le toe-ponao zay toe-ponao zay izy le hoe mijorovavolobelona foana na zavatra ngeza be ataon'Andriamanitra na zavatra kely nisy fotoana efa na zavatra ngeza be tamin'Andriamanitra fa nisy fotoana koa na zavatra farany kely tamin'Andriamanitra fa zao mijorovavolobelona aby aleloha sorako an'Andriamanitra indrindrindrindra aleloha dia hoy pastera mahafinaritra be izy fa toy izy fa mahakasika izany dia veo ny teny tamin'ny pastera hoe fa ny olona ny eo a pastera mampalahelo hoe fa ny olona tsy malaina hijery-vavolom-belona tonga dia mihidy mivava ny olona rehefa mahazo valim-bavaka mangatapavaka fa rehefa mivaly io valim-bavaka io mihidy tsy mba miteny zany fa dia ohatrany hoe zavatra ohatrany hoe tsisy ohatrany hoe tsy nisy ny zavatra niseho dia mampalahelo ary pastera tsy haiko hoe menatra aveo pastera sa hoe maninona fa dia tazomo anazy re dia tia ny zavatra tiako hosintomana kely ny sainao androany nanontany amin'ny pastera tamin'izay hoe mba ahoana ao pastera raha mba avadika an'Andriamanitra indray hitanao ozy indray Andriamanitra hoe anareo a rehefa tsy mba hijoro vavolombelona rehefa tsy mba hiderana tsy mba hisotra tsy mba hakasitraka ny zavatra ataoko aminareo dia izao indray arozy Jehova Andriamanitra ny teny tamin'izay tamin'ny Zakaria 4:4 le nitoriny zokorodiny iny hoe tsy amikery tsy ampatanjahana fa ampifanaiky ozy Jehova forozy indray Andriamanitra hoe anareo rehefa tsy mba hisotra tsy hakasitraka dia izao ary andao avadika indray aleo zany indray nanao an'izany aleo zany indray nisotra aleo zany indray name voninahitra anareo ary fa zao anareo indray no miasa ho anareo dia hitanao mivadika indray ny tenin'Andriamanitra io zany dia lasa hoe tsy amin'ny fanaiko indray ozy Jehova tsy aminahy tsy amin'ny fanaiko tsy idirako fa amin'ny herinareo dia amin'ny tanjaka anareo nanaovanareo misedra ny olana sy mandalo ny problème sy ny karazany dia za teny anao fa tena ho kivy ianao ho ketraka ianao jerenao raha iverenantsika tamin'le lehilahy demoniaka teo dia anjaso nefa kitsika kely ny tenin'Andriamanitra tao marika 5 dia ny 5 amin'aratsosy ary marakarivo nandro nalina tena toetra tena fasana sy tena tendromboatra izy ka ny nananany sady nitety tena tamin'ny vato hitanao zany nanaovan'ny devoly an'io lehilahy io nampalahelo nampijaliany ka sa tenanao ampijaliany devoly ohatrany koa anao raha nerinao fotsiny dia nitanjaka anao fotsiny mitety tena mihitsy ataony devoly kilalao rehefa namalala ny fiainanao koa ataony devoly kilalao raha nerinao fotsiny raha nitanjaka anao fotsiny raha le niteneko anao hoe avadika indray ny tenin'Andriamanitra ozy n'Andriamanitra izay aloha indray amin'ny herinao dia tanjaka anao fa aloha tsy amfanahiko indray fa tena sahirana ianao sahirana raha namalala dia izay niteneniko anao tao mpamaranana hoe andao hianatra hideran'Andriamanitra hisaotra an'Andriamanitra hijoro vavolombelona hakasitraka ny zavatra nataon'Andriamanitra raha namalala andao tao fahazarany zany andao tao fiainany zany andao tao hitan'ny manodidina antsika raha namalala fa manan'Andriamanitra mihaino vavaka antsika dia manino manatanteraka mamaly vavaka raha namalala za tena teneniko anao fa ny groupe mpitondram-bavaka ao aminay misy groupe mpitondram-bavaka malala tsara zany fa nianahy angatahako vavaka foana misy fanadinana kely ohatra atao na isaka na matiera azy matiera atao
de angatahako afaka de aveo am'izay mivaly am'izay ny examen nahazo mention très bien na mahazo mention bien na mahazo mention assez bien de alléluia de raina Jesosy voninahitra ho azy nampiny aho tamin'ny examen fany be de joro vavolombelona ao amin'ny groupe alléluia na zavatra kely ary eritreretinao misy fotoana fanontaniana anankiray de tsy haiko le fanontaniana inona tena tsy tadidiko inona tsy nianarako mihitsy nefa tafiditra tany amin'ny examen de efa aveo tena nivavaka am'izay Andriamanitra apeo fa tena tsy haiko ty fanontaniana ty raha vreo foana izy de afaka nikosenao fotsiny tsy olana zany evrena fo fa izy mila fanazavana fanontaniana mila valiny mila fehezanteny lava inona Andriamanitra ty fa reveo milatsaka am'izay ny fanahy masiny teny aminao zao mivaliny zao fa to de manoratra fotsiny ianao alleluia tsoroko vavolombelona am'izay alleluia finahitra ho n'Andriamanitra na fanampian'Andriamanitra alleluia de zay ny tiako tenenanao hoe ozinao hoe mety ozinao hoe fanontaniana ray ve raha latozy de irairanao ohatrany ngata isorana sy ohatrany zavana malany tena fanontaniana ray fa de raiko ny Andriamanitra alleluia isorako ny Andriamanitra alleluia de za tenenanao hoe banano zany toepo zany hoe mahay makasitraka an'Andriamanitra alleluia izy raha vana malala tsy isotra an'Andriamanitra raha mahazo 300 millions d'euros ohatra raha mahazo 10 milliards ohatra 600 millions d'euros isan'ny tsy isotra an'Andriamanitra fa iza kosa mba isotra an'Andriamanitra raha mahazo 2 euros na 4 euros na 6 euros na 10 euros na 5 euros na tsy haiko 12 euros isan'ny isotra an'Andriamanitra fa za teneniko anao fa isorako an'Andriamanitra alleluia amezako finahitra ny Andriamanitra avelako mihitsy isandratra eo amin'ny fiainako Andriamanitra alleluia de finahitra ny n'Andriamanitra reriany de mamy fotoananao indray manaraka tainy Jesosy tsika rehetra finahitra teo an'Andriamanitra reriany alleluia amen Halleluia saotra makasitraka raha latojo faly be daholo ny olona tena mahery ny olona halleluia manetanetana ozy izy anabavy maya de mahery ny olona halleluia de misaotra anao fa nampianatra indray ianao androany nampianatra an'ireto ankizy reto fa zava-dehibe zany ary zany zavatra teneniko anao zany de fiainan-draha latojo zany fa tsy hoe de tsy tantaraina fotsiny tena misy fotoana izy joro vavolombelona tsy haiko resaka 5 euros angambany izy zay de niantso anahy izy sa resaka 10 euros tsy tadidiko de niantso anahy izy tena fitahin'Andriamanitra be de zay le nahatonga anah nyteny tam'izany hoe tena manana toe-po ianao ary tena faly zay faly tena hoe misy olona manana toe-po ohatra zany ka misaotra anao aloha raha latojo de makasitraka ny amin'ny teny mamy ny toriteny tena mahafinaritra de Andriamanitra ny malifity anao de tongava amin'ny ambony ampiasain'Andriamanitra foana ny ianao am'izay rehetra ataonao sy am'izay rehetra leanao de Andriamanitra malifity ary de misaotra anareo ihany koa mampahery anazy fa voarainy daholo reny fampaherezana ataonareo reny de rehetrarehetra mahatonga anazy mandrisika anazy androso bebe kokoa de mbola anao ny tsaratsara kokoa indray ao aorianany ka de mankasitraka anareo tsirairay avy alleluia tena marina fa mety diso kely any ianao raha latojo fa mety misy olona koa ary mahazo zavatra fitahiana be fa vao meko izy tsy mipotra zany hoe misy olona misy karazan'olona mihitsy tsy vonona ny joro vavolombelona zany na be ataon'Andriamanitra na kely raha be de mety hiteny izy hoe hay de ohatran'ny rehare be raha vao miteny an'ity izy amin'io tsy vonona ny joro kanefa izy manapotra amin'ny olona ihany fa eo le fitahiana fisy tsy miteny anaran'Andriamanitra mety loatra zany be dehibe tsika satria raha vao miteny izy hoe avy amin'Andriamanitra de mety eritreretiny hoe sy ianao ke tsy tamin'ny herinao tsy tamin'ny tenanao ianao koa mba mirehare nefa ohatra zany raha kely ndray de izy hoe hay ty ve de avy nisy fotoana nandalo an'izany ary zany moa zavatra ampaherezanay anareo sy ampaherezanay ny ankizy eto foana ary za misaotra ny raha latojo mandray tena mandray izy ny zavatra zay zaraina teto atao anatin'izay taona ray taona sy valo volana izy niteto amintsika teto de tena nandray ary zarao reny zavatra reny fa ilain'ny olona reny zay koa nisy fotoana taloha teto a Frantsa tam'izany de nanao livraison ny asako de misy olona ndraindray anao manatitretana amin'ireny olona reny
de meny ohatra hoe meny 2 € ianao na meny 1 € de mety amin'ny olona sasany tokoa zany be da be ny livrera mahazo an'izany a atsipitsipin-drala anaty amin'ny fasiana vola madinika fotsiny fa ny anah reny ravana malala tena isaorako an'Andriamanitra iza moa Jesosy no nahay nanamboatra 2 €, iza nahay nanamboatra 1 € ravako malalako zava-dehibe zany ary ny zava-rehetra ataon'Andriamanitra tsara fantatro fa tsisy kely na ray ary tsisy kely na ray ary tsika re mieritritra hoe zavatra kely ty na zavatra be fa tadioa ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao misy zavatra mahatonga zavatra ngeza be foana reny ny hetsika ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao na de ataoko ary hoe lalanao ny vily de ny fankahitanao tamin'olona anankiray de afaka mitondra zavatra ngeza be toy an'ny fiainanao mety ankinan'ny fiainanao manontolo mihitsy zany ka zay mahatonga antsika tsy manambany ny zavatra zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika araka ny teniko tamin'izay ato amin'ny groupe de anisan'ny lohalarany Ralatojo Raijorovavolombelona tadinareo izy Jorovavolombelona tamin'ny saditsika fa elaela tokony andoto tsy tadidiko tojo tsy tadidiko hoe tokony andoha ohatrinona moa ianao am'le frais anao amin'ny ohatry hoe Navigo aty andafo zany tsy haiko na Navigo izy any Allemagne na inona ohatry hoe Navigo zany a frais an'ny bus isa-bolana de tsy tadidiko izay izy mahalala anazy mety soratan'io izy hoe tokony 100 € angamba izay de lasa nidina 30 € tsy tadidiko ohatr'izay le izy fa tsy avelany mandalo fotsiny zany nijoroa ny vavolombelona de indraindray tsika mety miteny hoe zany koa ve de hijono vavolombelona ianao aza mijoro raha hitanao hoe tsy de misy dikany zany fa taminazy nisy dikany zany halleloia za mijoro vavolombelona aminao koa tao anatin'ny fotoana mba teneniko anareo teto zany tao anatin'ny fotoana nisy trosy zay nisy olana fa tena teneniko anao ry havana malala ny andro faharoa na ny fahatelo raha be indrindra nanomboka nivavahako tao amin'izany toerana zany nanomboka natsapako mbola zay mivavaka 3 volana vao nanomboka tonga nisokatra ny lanitra zany hoe tokony 3 volana any ho any vao mijoro vavolombelona fa za tsy niandry 3 volana ny anahy tamin'izany volana ilaiko satria mila mandotrosa ny olona fa rehefa mihaona amin'olona nanomboka tamin'ny vavaka olona tsy manompo anahy tsy mitendratsy anahy zany ke ravana mahatonga anahako io vita vaksiny za tiako anareo zana misy manambany misy manevateva misy za tsy de mananina am'zany satria zao za efa zatra be an'izany taloha tam'zany nan'olona trosy zany tena nataon'olona rehetrarehetra ilahy am'izay za taloha teneniko anao eo amin'ny asa nisy anahy ary maro ny olona nahafantaranahy teo amin'ny asa nisy anahy tam'izany Monsieur Rado ny fiantson'olona Monsieur Rado Monsieur Rakototsana misy député tonga ao mividy entana amiko misy rehefa mamonjy foire zay rehefa manao foire za mpikarakara foire za no mandeha manao foire rery any Ambatondrazaka mahafantatra anahy daholo ny any amin'io manao rehefa misy foire ny Tatsaha na manao salon de l'auto reny na ohatr'izany mihaona amina filoham-pirenena mihaona amina minisitra ohatr'izany mba hoe mba mifandray amin'olona mba Monsieur Rado fa rehefa tonga ny fotoana tao anatin'ny olana fa électricien mpamboatra tobiko nanao elahana tsy fantany hitany olona ianao hoe tena reraka ianao ka za manokana tena tsy hitanareo hoe misy olona ohatra hoe manambanimbany ohatra hoe manevateva ohatra ianao iva mba paster ianao na atao elahy misy fotoana fa tsy de maninona reny ravana vita vaksiny fa zatra tiako tenenina de zao za taloha na ohatra mihaona amin'olona tsisy vola ty amin'ny tena fa mivavaka andeha hoany de miteny fotsiny olo hoe eny ary fa tsisy le vola androany tsisy de tsy niteny ratsy le olona valim-bavaka zany tamiko ary nijoroako vavolombelona za tam'izany anisan'ny eritreritra fijona vavolombelonako ny ambany indrindra ambany karazana indrindra ny olona za zany ravana de narary ato anatin'ny narary mihitsy le rangahy kapiteny miaramila kapiteny zay niditra mivavaka taminay de nisy zatra nisy hitanao nisy vato izy
de vao mivavaka izy de afaka le vato io le izy 67 € de lasa 15 € le zavatra nina zany ijoroavam-belona ne le kapiteny zay niarana nomboka mivavaka ny azy ijoroavam-belona afaka ny vato to am'kio vao mivavahana le vato aty amin'ny lehilahy matetika misy azy vato afaka le vato de tsy marary tsony ny kivy aleloia fa ny anahy iny zany riavana nanan'olona trosa de miandro ny olona de afatrosa ve mbola tsy afatrosa fa nanemitra trosa nanemitra le olona tsy sarotiny tsy nitondra anatany amin'ny polisy fa nanaiky fa valim-bavaka zany ngeza zany olona ray tsy nanakatra anangy natongana mbola tonga eto ohatr'izao tsy nanitsaka fonja ny tena fa n'Andriamanitra tsy afa-dehibe ngezany revana ary resakitsika androany zany fijoroana volombelona ka eto mantsy de misy lehilahy ngeza be zavatra nataon'Andriamanitra taminy io lehilahy io de olona voafatotry ny demonia ny olona voafatotry ny demonia zany alleloia ny olona voafatotry ny demonia de olona tsy manana fiainana tsy manana fiainana ary nanana programa anankiray Jesosy mahavariana fa nisy asan'Andriamanitra nataony Jesosy teto ary le izy asa anankiray fotsiny natao fa mitondra vokatra ngeza be mihitsy ary zany mahatonga Jesosy tsy kivy mihitsy izy raha andeha lalana lavitra be ho ana olona anankiray alleloia mety lavilavitra ihany ny lalana nalehan'ny filazantsara vao tonga teo aminao androany fa Andriamanitra tsy kivy am'zany Andriamanitra tsy kivy am'zany fa rehefa hitady olona anankiray Andriamanitra de ataony ny zavatra rehetra ny elanelantany ny sakatsakany isan-karazany rehefa Jesosy ny andeha hitady olona ray fa tsy ray tanàna de andehanany sambo andehanany sambo kely andehanany tongotra lavitra tsy maninona satria iny tsy olona iny ao anatrehan'Andriamanitra fa farantsakely mihoatra noho ny volamena de lasa Jesosy nandeha ary tonga teo ampitan'ny ranomasina izy tamin'ny tany Gerasena izy ireo ary no niara teo an-tsambo-kely izy niaraka tamin'izay de misy lehilahy azo panahy maloto nivoaka tany amin'ny fasana ka nifirena taminy fa nitoetra teo amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nahafatotra azy tsony na de tamin'ny gadra aza rojo vy zany gadra zany any amin'ny fasana izy mipetraka fiainana ve zany tsy fiainana zany fe mifatezerana mandraky le te hamono olona le te mamono mandrongatra efa tsy natazona azy tsony na gadra azy fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony nefa ny gadra tamin'ny tanany tapahany ary ny gadra tamin'ny tongony no torotorony ka tsy nisy olona nahafolaka azy fa torana tongotra aman-tanana avy ny olona rehefa misy devoly de manana hery tsy takatry ny saina ho anareo efa mpanao délivrance mahafantatra nareo fa misy olona tena eritrereto mihitsy vehivavy kely mahisy kely reny amin'ny heriny maha olombelona tsy mahavita nininina izy tsy mahavita manao nininina na mibata rano ray soa ary tsy vitany fa rehefa mihetsika ny devoly anatiny fa lehilahy efatra mila tsy hatazona azy de vitanay zany matanjaka be mihitsy tsy voatazona raha ohatra kelikely hery satria tsy ny herin'ny tsony ny ao anatiny fa herin'ny demonia de zany koa mahatonga atsika tsy voatazon'ny demoniaka tsy voatazon'ny devoly rehefa mihetsika satria tsy herintsika fa Andriamanitra ao anatintsika samy manana nge samy manana ny ao anatiny nge ny demoniaka manana demonia ao anatiny mahatonga azy matanjaka ny kristianina manana herin'ny Kristy ao anatiny mahatonga azy matanjaka ianao io mifono vy ianao io isika reto mifono vy tsika reto tena matanjaka ao am' Jesosy rehefa azy tsy herintsika mahira-tsaintsika tsy noho ny herintsika men'Andriamanitra fahalalany tsika tsy noho ny herintsika fa tolo-tsaina ny fanahy masina alleloia tsika eny am'izay toerana lehantsika de tokony olona mamiratra foantsika tsy tsimbatsika zany mihitsy zany hoe zany le olona le dombo be le tsy mahatakatra ny tsy mahita fa tsika
na nahita fianarana na tsy nahita fianarana fa mahira-tsaina rehefa misy fanahy masina. Alleloia. De io lehilahy io tsisy nahajanona teo amin'ireo, matanjaka be mihitsy, atahoran'ny olona, tsy nisy olona nahavolaka azy. Ary mandrakariva nandro nala de nitoera teny amin'ny fasina sy teny tendrombohitra izy ka nananana sady nitetitena tamin'ny vato, dididiny amin'ny vato ny tena de minanana an'izany tena le mitabataba eran'ny tanàna reny. Fa no nahita ny Jesosy fa teto nefa ninona heriny, ninona fatezerany, ninona haromotany, zavatra ray ihany ny tsy tatany, ny fahatongavan'i Jesosy eo amin'ny toerana misy azy. Alleloia. Ninona fanaratsy, tendry papantsika rehefa aveo, fa za te tena anao ninona fanaratsy mamatotra ny fiainanao, zavatra tsotra ihany ampidirao amin'ny fiainanao Jesosy, de ho hitanao fa hijafajafa tsy ahajanona eo zany fanaratsy. Andiny fa inona, fa noho nahitany Jesosy tery lavitra teo izy de niazakazaka, nikoaka tany ny olona nieritreritry hoe ny olona zay hitany a hiazakazahany vonoiny, mitsoaka ny olona vao hitany de hiazakazahany izy matanjaka hoe de atao inona zay tratrany de vonoiny ampahoriana. Fa teto izy niazakazaka indray, fa naninona niazakazaka naninona izy, noho ny nahitany Jesosy izy de niazakazaka, de nikoaka teo anatrehany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe mofo fa ninona akory zasy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra. Ny olona rehefa mahita an'i Jesosy a de mahita zanaka mpandrafitra. Ny olona rehefa mahita an'i Jesosy de izy hoe tsy le ty ve le rahalahandry Jaona, no tsy ety amintsika fa ny anabaviny, tsy le ty ve le zanaky ny mpandrafitra, fa ny amin'ny Jesosy ny olona, de ny olona ahoana le ty e, tsy lahy ve resy le zanaky le rangahy tsy de makaiza le mpandrafitra iny, tsy lahy iny. Zay reny Jesosy ohatrao voalazanao sady lasa Jesosy mandeha. Ny olona afaka manao an'izany. Fa inona ny fahitan'ny demonia anao? Inona ny fahitan'ny demonia an'i Jesosy? Tsy nety nino ny olona raha ny tenenina fa Jesosy mpanjakan'ny Jiosy, fa ny demonia mihoatra lavitra noho izany ny tenenina ry zanak'Andriamanitra avo indrindra. Alleloia. Ny olona tsy nanaiky mpandrafitra io, zanaka mpandrafitra io, olona tsy mahay io, mpisoloky io, olombelona ohatra antsika ihany io, tsy mpanjaka zany, fa ny demonia ry havana. Misy fotoana ny demonia, misy fotoana ny devoly tsy maintsy milaza ny marina ihany na de rainy lainga aza, tsy maintsy mibaboka amin'ny marina ihany hoe tena io zanak'Andriamanitra velona, zay marina, zay tena izy. Alleloia. Sambatra antsika manompo an'io Jesosy tsika io. Ninona lazain'ny olona an'io? Ny devoliny efa manaiky fa zanaky ny avo indrindra ny Andriamanitra io. Alleloia. Inona mamelatra anao hanompo zanaky ny avo indrindra ry havana? Samy any amin'ny tontolo tsy hita maso reo fa manaiky azy ka. Ny hery any amin'ny rivotra manaiky ny hery ambony indrindra any amin'ny rivotra, de ny Andriamanitra ivavahantsika zany. Te haresy fanaratsy ianao, edivo ao anatin'ny tontolo ara-panahy izy voaresinao, de ampidiro Jesosy, fa ny fahitana an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao de ahatonga azy hibaboka ihany koa hoe tena zanaka lahany avo indrindra koa ty manoloana ty. Alleloia. Ny tena marina ny demoniaka mahita antsika de miondrika, de milavolefona rehefa ao anatintsika ny ositra. Alleloia. Ary tsisy fifaliana ohatr'izany rehefa hoe manao délivrance ianao, mahita an'izany olona demoniaka mamono olona zany fa manoloana anao mibaboka, de miandrandra ny lanitra ianao miteny hoe ray eo, saotra e. Alleloia. Angatao aminao, angatao amin'Andriamanitra, angatao amin'i Jesosy,
angatao amin'ny fanahy masina fa omeny anao zany ositry ny délivrance zany raha ilainao angatao zany fa Jesosy tena tonga de nikohaka ao hatramin'izay mamono olona fa teto tonga de niaina tonga de tsisy tsony tonga de nikohaka ary ny tenana hoe fa ninona akory moa zany sainao zanak'Andriamanitra avo indrindra ao ampinianiko amin'Andriamanitra ianao aza mampijaly aho eo mianina io a za miteny anareo sika ampianianiny devoly mantsy ny Jesosy teto am'izay tena rehefa mianina de fantany fa hitazona ny teny hoe de tsy aniny mianina ianao ampianianiko amin'Andriamanitra ianao aza mampijaly anahy satria vao mianina eo Jesosy de tena tsy afaka mampijaly an'io fianianana zany ry havana azo atao ohatry ny fianianan'olona manao politika azo ataonao an'izany fa mianina eo anaty Andriamanitra zany zavatra tena matotra zany aza mianina aza manaiky hianina eo anaty Andriamanitra raha fantatrao raha tsy soiranao tamin'ny zavatra rehetrirehetinao rehefa misy zavatra tena hoe mahakitikitika ny voninahitr'Andriamanitra tena hoe tsy azonao leferina ka mety misy zavatra hoe tena hoe ohatra hoe misy zavatra tsy nataonao nefa lazain'olona ataonao indray andro mbola tadidika any tany amin'ny asako taloha nanao tamin'izahako mbola livreur tamin'izany de nisy telefona avoaka ny iPhone 5 ngamba tamin'izany iPhone 5 sa iPhone 4 tsy tadidiko tsony de zao rehefa mivoaka mantsy reny de milivre andreny an-tran'olona de very le izy za tsy mahafantatra hoe telefona de very satria lazain'olona fa tsy voaray le izy fa nefa lazainy ataony asiany toerana hoe ataovy anatiny ty any ty very de tsy maintsy samy nanontaniany zay de zany tazana ny teny meko tsy nangalatra an'izany atoko za efa mivavaka ohatr'izao za tsy nangalatra an'izany atoko de nyriko miteny mazava ho azy tsy naray an'izany a any hoe ndray aminay zany mandainga de mazava ho azy rehefa ohatr'izany a ianao foana matetika ny tsinon'ny mpampiasa anao satria zay tsy haiko moa zay anton'izay de tsy de mino mihitsy olona farany ariavana na alahelo a fa miteny tsy nakan'izany a de ohatry mino ihany re de ohatry ny amino esoeso teny ihany ny olona manana telefona ohatrany ohatra hoe misy esoeso teny de niteneniko le olona zao ary zao mantsy le mpampiasa anao tam'izany tsy mino an'Andriamanitra ianao fa zao za minino anaty an'Andriamanitra tsy nakan'izany ary zao a tsy anao ny atorako tsy nakako an'izany fa raha za naka an'izany afaka ataoko tsy tratranao koa naka an'izany fa tsy anao ny atahorako mantsy azy fa Andriamanitra ny atahorako mianina zany a nareo za mba manaonao an'izany iny atsakako anaty an'Andriamanitra mihitsy ny tana fa za mba manao an'ireny aza miteny fotsiny fa mianina eo anaty an'Andriamanitra zany tsy zava-poana zany fa teto a nasiany devoly nianina Jesosy satria natahotra ny amin'ny tenana izy Jesosy rehefa mianina Andriamanitra koa rehefa mianina ombanao de tena tsy maintsy mombanao izy fa Jesosy tsy nianina satria fantany fa tsy zay no ataony fe tsy le devoly a de tavy nianao an'izany Jesosy de am'izay miala maina izy de aveo miverina mampahoro ny olona ka tsy fantany fa io mihitsy ny natokavan'i Jesosy teo olona ray io nge rehefa natokavan'i Jesosy nanao an'izay voyage lavitra zay niampita ranomasina izy niampita ranomasina aninona ary tsy kisendratsena nandehanany tany de mba handehandeha de hoe to misy olona demoniaky ty fa io efa fantany fisiny io anafaka an'io ny andehanan'i Jesosy teny ny olona metimietritra kisendratsendra fa tsy misy kisendratsendra ao amin'Andriamanitra anafaka an'io ny programan'i Jesosy ko ianina aninona moa Jesosy ianina amin'Andriamanitra ahoana moa ry havana Jesosy
satria jesosy efa nanao taminy hoe ampianiniko amin'ny Andriamanitra ianao aza mampijaly ahy satria jesosy efa nanao taminy hoe mivoa am'ty lehilahy ty rehefa namaloto to de nidelivreny jesosy de raha notany azy jesosy iza moa ny anaranao izy namaly hoe legiona ny anarako satria maro zay ary fona tamy mafy tamy izy mba tsy horoana hiala am'izany tany zany tiany le devoly teo am'le tany de mba nangatahany mba tsy hiala eo amin'ny tany io afaka miala am'le olona ihany fa isy olona hafa ndray ho alainy a de misy olona hafa possédé ndray zany io de olona hafa ndray mifatorana gadra avy eo zay ny tanjon'ny devoly ary ny devoly rehefa manao délivrance tsika manao re zay mbola tsy nanao délivrance rehefa midélivrer de alefana amina toerana ray mihitsy eo zao miala eto nareo de tonga de mandeha makany anaty fasana foana any fahasapoana any nandala makany ambany ranomasina lala any any mantsy any ny toerana mety an'ireny any ambany ranomasina lala de matahotra mididiny devoly manaiky alefitsy satria tsika manam-pahefana dana de izy te hiala eo afaka miala eo izy fa te andeha hamonjy olona misy fotoana zay misy olona zay tsy namosavy délivrena de hiala am'zay le devoly alahara zay hiverina am'le namosavy hoe verina hifototra am'le olona de zay miteny tsy miverina am'zany ianao za mba manao an'zany mihitsy hoe ianao ny anozona an'iny olona iny de hoe misy olona zany nanao ratsy olona ray de délivrena de teneninao de dana verina any amin'ny olona iny tsy azo atao zany aloko misy pasitera anao délivrance de alefana any amina pasitera hafa ndray le izy le devoly de alefany lozy zany revana tsy azo atao zany tsy azo atao zany mizatra nataon'i Jesosy de zao ny devoly no tsy efa mipetraka amin'olona anankiray amin'ny fiainan'olona de manana asa izy zay fa lasa chômeur izy tsy manana asa izy tsy anasa izy raha vao tsy mipetraka aman'olona de miverina mikenatra any amin'ny toerana misy azy de lozy fera zavatra masikako tsy mahavita ny asany de ataony amin'ny fanaovana azy legiona zany be dia be hoe devoly be dia be to anatin'ny teolia hoe misy fanahy fitsangatsangana fanahy fanompoantsampy fanahiny fanahiny adalàna fanahiny fahantrana fanahiny volokitsay zany rehetra zany de zao ny zavatra hitan'i Jesosy nagataka mafy izy mba tsy horoahana hiala am'le tany amin'io tany io zany amin'ny tany Gerasa io satria Gerasa moa ny anaran'le tany de ny olona mponina ao Gerasena satria any amin'ny tanin'ny Gerasena adiny faran'ny 12 ary nisy kisoa maro andehany iray nandrasana teo akaiky ny tendrombohitra ary fona tamin'ireo ka hoe alefa zay ato anatin'ny ty kisoa ty mba hihitrany aminy de neken'i Jesosy ary rehefa namaloto rehefa nivoaka de niditra tao amin'ny kisoa ary ireo kisoa andihan'ireo de nitratrevatreva teny amin'ny antsana ho eny amin'ny ranomasina tokony 4 arivo nisany ka de maty tany amin'ny ranomasina azavaiko kely fotsiny de tsy eo ary ny toritentsika tanareo ny kisoa fanareo zay mihaino anay eto de voalazany tena io no ten'Andriamanitra tsy zay namorona an'io texte io tsy zay nanoratra an'io fa iarahantsika mamaky zany hoe Jesosy nangataka izy hoe ampidiro atsy zay voalohany indrindra Andriamanitra tsy nanaonao foana raha ny teny fa ny kisoa de isan'ny biby maloto ny fanahy maloto de ty toerana maloto ary fantatsika tsara fa efa natiora ao anatin'ny kisoa ny maloto iarahantsika mahafantatra zany mety misy miompy kisoa mihitsy mahafantatra an'izany fa ny kisoa de tia mitrotrongotrotrongy zavatra maloto tia mihosikosina anaty ny malotony ihany nihosikosena eo tena efa mahazo aina anaty sasangy any kisoa fa vao sasanao kisoa de mitady an'iny fotapotaka sy trotrongotronginy ihany iny ihany mety aminy de efa ty zavatra maloto zany ny kisoa nefa koa ny kisoa tena tenin'Andriamanitra fa biby maloto ary mahavariny reo ny tiany devoly ny toerana alefaso amin'izy satria ny maloto de tiany maloto tsy ny teny mihitsy alefaso amin'ny voromailala manidina iny na biby madio mantsy ny voromailala tsika afaka mihinana voromailala na alefaso amin'irety ondry retsy fa kisoa de be miteny tsisy an'izany kisoa zany efa lasany am'le devoly tany am'le nitratrevatreva fa nga ny devoly ry havana fanahy de raha nitratrevatreva ve ny
le kisoa de maty le kisoa de anao netritra maty ao anatiny eo le fanaratsy izany izy hoe fanahy fa zavatra tiana tenenina eto de zao na zay fotsiny de fahitanao fa mety amy devoly ny hiditra tanaty kisoa satria maloto de raha mitena hoe ka le kisoa tamin'iny no ka le kisoa tefa tam'izany nge zany nipotika de manina indray ary anao mino an Jesosy teo ambony hazo fijaliana Jesosy efa tam'izany nefa hatram'izao mbola mino ny ranan Jesosy zavatra tsy mandeha am'loany nge zany zavatra inonareo zany tsy mandeha am'loany zany rehefa le kisoa zany de hoe ka le kisoa tamin'iny de Jesosy zany afaka miteny hoe ka le Jesosy tamin'iny fa tsisy an'izany intsony azonareo le zavatra tiako tenenina aza mandeha lalatokana fa jereo sy dinoy tsara ny tenin'Andriamanitra fa hajanontsika eny sady zao koa Jesosy ihany koa de efa napatatra Jesosy tsy mampahantra olona kisoa 4,000 zany so atony vidina kisoa firy izy teo tokony 2,000 tsy haiko ny vidina kisoa zao nareo hoe mahafantatra vidina kisoa nde ataoko ohatra hoe 5 millions ohatra ny azy zany za tsy mahafantatra hoe 5 millions de francs ohatra nandeha ataontsika hoe ohatra ohatra zany na de ataontsika fotsiny 1 million raha 1 million zany ny kisoa ray de ampitombo 10,000 zany fa folo zany vola be zany ataovy ndray calcul ery mampionina ny tiako lazaina de zao Jesosy tsy mampahantra Jesosy tsy mpamotika zavatra tsara Jesosy na ondry ray aza very de tsy avelany fa maninona ary kisoa 2,000 na velany satria fantany zavatra maloto reo de tany nalefany de za zany miantso anareo ihany vakio ny baiboly vakio ny baiboly de ho hitanao fa tsy tian'Andriamanitra hidiran'ireny ny vavantsika aza miteny hoe zay miditra mivava mampalotsy ny olona fa zay aza miteny an'iny fa iny resaka misasatanana fomba ny jiosy izay manasa tanana treto isaky ny sasatanana isaky ny sakafo de ny lahan Jesosy zay fombafomba zay satria to de ninona mpianatra fanaona de nikian'ny olona satria ny fariseo de tia manaraka fombafomba sy lalàna de tenen'i Jesosy mihitsy nareo nge ny olona nareo de zao zany mahasarotiny tsy maintsy misasatanana fa ny fonareo tsy diovinareo kory zay zany le izy zay zany fa tsy idirantsika lalina ntsony fa mbola afaka miditra lalina am'zany tsika rehefa orindra fa manjary sao de mona aminay nareo fa tsy zay ny torotentsika androany fa iny andiny tsoeratra masina kely iny zany dia biby maloto ry havana ny kisoa sy ny manaraka nazy rehetrarehetra zay voalazany amin'ny Levitikosy de aza lotona am'ireny ny vatanao raha tianao ny hipetrahan'ny fanahy masina fanahy madio avy amin'Andriamanitra de aza lotona am'ireny ny fanahinao zay le izy ary ny mpiandry azy de nandositra ka nilaza tao an-tanàna sy teny an-tsaha hoary olona lozy ty mba tena trotrongotrongo tatiny kisoa maty ke hoe efa matory fidina moa fa mianatra maraina izy rapitso de nandeha ny olona na ino an'izany de nandeha ny olona zany zavatra zany fa tsy le kisoa rava ihany ny tena nalinany olona fa nisy zavatra raha ingeza lavitra zany ary tonga tao am' Jesosy izy ka nahita le demoniaka izay nisy legiona tena fantatry ny olona io ny legiona io ny olona naantona mbola niafinafina tanefa fa mandrongatra tamiko izy efa milamina tsara ny ten'Andriamanitra indro izy mipetraka ny tafilamba sady arisaina ka raiky tahotra ny olona inona raiky tahotra ny olona raiky tahotra amin'ny herin'Andriamanitra ny olona tsy raiky tahotra amin'le lehilahy efa tsy mampatahotra intsony izy fa tena hoe mahatalanjona sy mahagaga ny fiasan'Andriamanitra hoe hoay olona nisy legiona ny fatorana vy atolomaly vo eo nefa tampotampoka eo maninona tafilamba mipetraka tsara endry tsara arisaina na fijery ny tonga de fa fijery teto tahiny tompo daholo eo tahiny tompo za ihany tika
petraka akaiky endry tsara tafilamba izy a tsy mitanjatanjaka tsony izy a fa mitafilamba tsara tafitsara ny lamba ralasana papo malala sao de veriny olona mbola adaly tsika tafitsara ny lamba aleloia de andiny fa 12 ary tonga tany am Jesosy izy ka nahita le demoniaka zay nisy legioma ary indro izy fa mipetraka amy tafilamba sady ary saina tsara ka raiky tahotra ny olona ary zay efa nety de nilazalaza tamin'ny olona zay natao tam'le demoniaka sy ny amiko soa iny tsy adin'ny olona mihitsy nalaza mihitsy hoe zao ny am'le demoniaka sy ny amiko kisoa samy zavatra ngeza be reo a kisoa 2 potika le Jesosy tsy niteny a hoe andanareo mitrotrongotrongo mitratrevatreva ary fa le fanaratsy tao anatin'le kisoa mihitsy nampitratrevatreva anazy de maty ary gaga ny olona de jereo misy hatra mahavarina eto ary zay efa nahita de nilazalaza tamin'ny olona zay natao tam'le demoniaka sy ny amiko kisoa 17 ary nifona tamin'ny Jesosy izy ireo mba hiala amin'ny taniny hitanao niponina tao Gerasa de olona tena niankina tamin'ny arenin'ny tany tsy nibanjina zay mandrakizay tsy mibanjina zay fiainana mandrakizay fa ny zavatra hitany zareo lehilahy anankiray demoniaka sitrana ohatrany tsy de nandona iny a nahitany Jesosy mipetraka teo a ohatrany tsy de makaiza fa tany am'le kisoa sy lay vidina kisoa ilay fa tiantoka noho ny amiko kisoa potika iny ny tambesitra tao anaty zao ary natonga andrareo ny angavy Jesosy a mialahy eto satria raha mbola hitsanona eto anao kisoa 2 zay ny lasa ty raha piso indray zany anao te andefa 2 hafa lasa mahandro eto zay Jesosy a mahandro eto zay fa ndana mo mialy ha zany ny olona raha olona hafa zany raha Jesosy tonga eto anao Jesosy andao fa misy demoniaka ary koa ary fa ndreto zay mbola ny amiko kisoa andana mo Jesosy andana miala fa ampy zay te hamotika fananana hamotika ny arenana eto mihitsy kama ny atao aty zay ampahantrany mihitsy ny tediavinao e andana mo Jesosy andana iriny lalana de angalana taxi fa zay antoka ny taxi andana mo Jesosy ale sambo kely eo zareo le sambo kely de andana to de mba atery le Jesosy andana satria maninona satria potika ny hitan'ny olona hoe namotika ny fiainany namotika ny toe-karenany tsy ry havana malala tsy nahay mifidy reto olo reto fa raha zany salam'ireo olo reo nampidiriko hatrany amin'ny faran'ny efitrano kely indrindra amin'ny fiainana tao amin'io tanàna io rehefa nandalo teo Gerasa iandry de andao Jesosy a reto ny gerasena rehetrarehetra andao ianao halleloia fa tsy takan'izay zavatra zay fa ny zava-dehibe teo aminy de ny kisoa maty ry havana malala zany ny olona rehefa tsy misaina zay an'Andriamanitra fa misaina ny eto an-tany Jesosy zay tompony anavitra zay alefa mody fa alohany ihany a ny fananany tsy voakitika ary rehefa iondrana ty ny tena zava-dehibe a nytoritentsika androany ary rehefa iondrana teo an-tsambo kely Jesosy de nangataka tam'le demoniaka mba hanaraka azy tiako teny io a tena mahafinaritra anahy io fihetsika io demoniaka io tsy hoe sitrana izy de vereo ma Jesosy fa de efa any ankoatra miona mandra-peo ane tsy ry havana naniry izy hoe za Jesosy andeha anaraka tsy te hijanona eto intsony a teto ny toerana nahitako olana teto ny toerana nahitan'ny olona na tao anaty fahafahambarakako za Jesosy tsy te ho eto intsony a tsy tamany eto amin'ity zao tontolo zao ty a Jesosy a rehefa miova fotsika de tsy mahatamana anao intsony ty zao tontolo zao ty matetika izay mivady a efa miresadresaka eo de Jesosy a mba tonga hava am'izay halleloia indrindra rehefa hitanao ny fiainana tena tsy lozana olana zay zao vao tamin'ny herinandro lasa iny de misy havana marary hitanao tena hoe ianao miadana milamina tsara fa tsy mety hoe misy fiavanao sahirana misy havanao marary na misy havanao hoe Jesosy tsy mahatamana eto e tsy
tsy mahatamana eto ity lehilahy ty tsy te hijanona teo ntsony satria teo amin'ny tanàna io teo amin'ny tanàna ny gerasena io teo no na napotika ny fiainana de tsy te hijanona eo izy ka hiala eo izy zay za Jesosy hiaraka aminao fantatro fa miaraka aminao mahafinaritra be mba te ho takan'ireo mpianatra eo za Jesosy hiaraka aminao ary tsy diso safidy izy ary tsy diso ny zavatra nataony ry abako malalako tsy diso ny zavatra nataony fa tsy nekeny Jesosy nefa na de tsy diso azy zao ry havana malala tsy tiany Jesosy olona io ny tena marina fa nohatra am'zany tena tiany ary tiany mba ho tahaka azy ihany koa de iny zavatra nyteneniny nefa tsy navelan'i Jesosy izy ho izy taminy modiany eny an-tranonao hoany amin'ny havanao de lazao aminy zay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao tsy namindrano fo taminao ny zava-dehibe am' Jesosy de zao tsy nanana fotoana izy hitetezana isa-tokantrano fa ny zavatra nataony de nanapaka zay tena mahagaga atao Jesosy raha tonga teo tanàna io tsy nitady olona hoe mararirary kibo na hoe olona mifolaka kely ny tanany na hoe olona ohatra miadiady kely tsy de miresaka izy menaka izy mivady hoe mpatongafa Jesosy tsaboy ty tokantrano ity fa raha zao no toy tsy aritra tsy hoe tsy zany ny tediavan'i Jesosy ny tediavan'i Jesosy de olona anankiray izay mety hampitola gaga tena tonga ny olona tena hoe tena tonga de tanaka hoe hoay mahay an'izao ve Andriamanitra tsy olona hoe voadona ny lohany de misy mibotsina kely Jesosy atongava mihitsy ianao fa tena efa mibotsina kely ny lohako ato fa raha zao no mety hibotsina be tsy zany ny zavatra nytenenin'i Jesosy nataon'i Jesosy de nifidy olona anankiray izay efa tena tsisy hevitra ntsony aminy tokony tsy nanana fiainana ntsony le any am'le tena mampitola gaga le any am'le tena mahatonga ny olona tena hoe velona Jesosy za de ianao io anaovan'Andriamanitra zavatra izay ampiaiky ny olona alleloia za rehefa malalina zara fijonavavolombelona zany ny angatanao be dehibe ny eto amiko be dehibe ny zavatra ny ainany mivady tanatin'izay 5 taona zay betsaka araka ny teneniko aminao za hatramin'ny fahakeloko za sy le anabaviko zay manana ty fahazana ty manao agenda zay de ny tontolo andronay voasoratra ao daholo na ny tsara na ny ratsy ny etomboan'izy io moa journal intime ny etomboan'izy io de tantarainao daholo androany zany de nitsendra hitan'ny aina maefasoa de izy ny teny hoe amen ohatra zany de voasoratra ao daholo de loza ngefa de miresaka am'le journal intime ianao zany miresaka amin'ny journal anao de loza ngefa de tafotoana ka de nidekôlina ny kiraroko hoe mafy loatra ty andro androany de mohatra zany anomboka tamin'ny kely ary ilaiko le izy amin'ny fanompokan'Andriamanitra ary zay ny teniko hoe misaotra rahalatojo mandray fa reo zavatra zao voasoratra daholo de za koa zao raha rahalatojo zany mandray de nadady fily ilainao miteny ohatrany hoe tamin'ny mba jereo kely rahalado ny zavatra ny ainanao tamin'ny filitsika androany tsy mila Facebook manao souvenir fa misy miteny hoe tamin'ny 22 septembre 2013 inona ny ainanao de sokafako ny agendako de vakiko hoe tamin'izao ary io mahafinaritra mahakasika fo misy mampiverina amin'Andriamanitra mampafana fo ndry ty zavatra nataon'Andriamanitra de misy fotoana mampime ndry ty zavatra natao fijonavavolombelona de be dehibe tsy navelan'i Jesosy andeha io lehilahy io hanaraka azy satria raha manaraka azy io de nentiny nanaraka azy koa ny fahagagana zay nataon'Andriamanitra ary tsy tafajanony eo amin'ny tanàna io hoy Jesosy mijanona eto ianao de andahana tenen'ny olona de ambarao amin'ny olona inona nataoko taminao de ambarao amin'ny olona mody ihany any an-tranonao de lazao amin'ny havanao ka lazao ny zavatra rehetra zay nataon'ny tompo taminao sy namindrany fo taminao raha nety Jesosy anaraka azy lehilahy io de fonofony nandritry ny herinandro de adiny olona ny fisian'ny lehilahy io
ary ilay nataon'Andriamanitra elaela teo mba hahafahan'ny olona mitadidy fa tsy iova lay demoniaka. Rehefa tadidin'ny olona tsara ny tarehany, tadidin'ny olona tsara ny momba azy, teo ny nesan'Andriamanitra. Ary manombokeo dia efa mahita azy ny olona dia mahita fa velona Jesosy. Aleloia. Amen. Dana, inona nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao? Aza entinao mandeha reny. Fa mijanona eo amin'ny toerana misy anao. Mety teo amin'ny toerana nalavonao, mety teo amin'ny toerana nahareraka anao. Be dia be ny olona manana eritreritra. Zay tamin'izay nanana olana be zany, dia nanana fandriana ho aty an-davy. Tany amin'ny 5 taona lasa. 9 taona lasa. Fa mbola tsy lasa aloha. Fa raha ohatra lasa dia ono sisa ny tenen'ny olona ary averin'ny olona fa zay foana ny sary eo anatiny hoe nitsoaka ny nandehananao tany. Tsia. Afahan'Andriamanitra aloha nitrosa tao anatin'ny fotoana fohy ry havako. Tao anatin'ny fotoana fohy. Dia narefany amin'izay. Halleluja. Lazao ambarao inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Ndana ambarao manomboka androany. Fa ny fitsoana vavolombelona dia toriteny velona. Dia lasa izy nandeha. Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy, izy zavatra lehibe efa nataon'ny tompo taminy ka dia gaga ny olona rehetra. Dekapolisy. Mety mbola tsy fantatrao ty inona dikany hoe Dekapolisy. Ny dikan'ny Dekapolisy dia tena anankiroa mitambatra. Deka dia polisy. Fa tsy polisy zany a. Fa ny dikan'ny deka amin'ny teny frantsay 10 folo zany. Dia ny polisy indray a cité na tanàna. Zany hoe dikan'ny atao hoe Dekapolisy a dia tanàna folo. Halleluja. Ny Dekapolisy zany a dia fikambanana tanàna anankifolo. Dia ny tanàna atao hoe Skitopolisy, Pela, Kanata, Gerasa. Io zao Gerasa io le tanàna Gerasena, Philadelphia, Gadara. Rehefa maheno an'ity toriteny io tena indray maheno anao hoe Gerasena na Gadarena dia tanàna mifanakaiky rehefa samy hafa. Dia rehefa hoe Gerasena dia tanànan'ny Gesara, dia Gadarena tanànan'ny Gadara. Dia lasa Gadarena moa zany ny olona mponina moa Gerasena. Gadara misy tanàna hoe Rafana, misy tanàna hoe Kanata, fatereko eo, misy tanàna hoe Iposy, dia misy tanàna hoe Damaskosy. Ireo tanàna folo ireo mitambatra anatin'ilay tanàna hoe Dekapolisy, zany hoe tanàna folo. Zao ry havana malala. Raha teo a Gerasena izy a, teo a Gerasa izy a, no sitrana. Lasa niteteziny tanàna 5 tao anatin'ny tanàna Dekapolisy. No vitainy. Nataony mihitsy ny bokleny mihitsy ny tanàna rehetrarehetra io. Niteteziny mihitsy, nifaritany ary niteteziny tanàna folo nanambarany ny asan'Andriamanitra. Ary havana. Sitrany teo Gerasa izy. Tsy tao Gadara ihany izy no niteny. Tsy tao Philadelphia ihany fa niteteziny tanàna folo. Tanàna firy zao no efa mba voatetinao hitsory vavolombelona hanambarana ny fahatsaran'Andriamanitra. Firy. Fa ny olona zany teo a Gerasena izy. Tanàna Gerasena nasitrana azy no teteziny Dekapolisy iray manontolo. Zany tatongan'Andriamanitra. Tanao tsika misy fotoantsika rehefa anaty olana alaivo mihitsy ahy marary alaivo afasaty-ampitsaliana. Mbola tsy alaina aloha ianao. Fa mbola tawinina ianao. Mbola ho sitranina ianao. Atao fahagagana ho an'ny olona ny fanasitrananao. Dia tahaka ny pastera namanay izay ianao. Dia pastera namanay izay a fa tenenay hoe efa be dia be nitaova tsy ao anatin'ny tsony. Fahagagana ny fiainana izay efa impiry efa hoe maty zany ramatoa zany. Efa impiry efa teny hoe maty. Dia efa sain'ny dokotera mody fotsiny. Fa tsy maty. Nefa ny ao anatin'ny vatany efa misy taova izay tsy anany. Ny reiny, ny voany efa anankiray,
ny efa tsisy tsinay be tsy mino atenke tsisy tsinay be tsony zany olo zany ny sorona tsinay kely sisy de zany olo zany tsy mahavita mihinana zavatra be deabe fa kelikely sisy kely mbola velona folo taona zany tompoko nanompan'Andriamanitra vao maty ary ny ataony mbola mahavita mandeha hatrany ambanivohitra be any izy mandeha moto izy sy vadiny mitoriteny de izy rehefa mitoriteny izy tsy de manana zavatra be deabe toriana rehefa mitoriteny fa mitantarana nataon'Andriamanitra izy zazandriavana efa tany amin'ny hôpitaly nge za efa tany amin'ny hôpitaly de efa niandrasana fotsiny de efa tonga ny olona de efa nitomany daholo de avy eo nytenen'ny dokotera eto mody izy de bibitsihany zanako hoe tonga de tany ambanivohitra mivatana io de antany hoe zay zavatra tiany sisa atao de kakaozy izy nentin'ny ankizany mody any ambanivohitra fa tsy mody taty an-trano intsony de fatapatatro de mahita ny ankizy izy bongobongo maso daholo satria mitomany any ambadika any satria ho faty mama fa tsisy voa tsisy tsinay be manana voa anankiray izy fa ndray fa tsy intsony de tsisy tsinay be izy de ohatr'izany ny fiainan'izany olo zany de izy efa misakafo sakafo kely amin'ny baolina kely satria tsy omby anaty tsisy tsinay be intsony mety tsy mihinana zany eo fa zay ny zavatra misy de inona ataony io vehivavy io mandeha mitoriteny de nitoriteny tsy misy afa-tsy zay fotsiny sangeravana tsisy afa-tsy tsinay kely sangeravana efotrao fa sariavana mbola tain'Andriamanitra sariavana fimpiry efa natao veloma sariavana otrao fa mbola tia veloman'Andriamanitra zany ny tetezan'ny tanàna mbola mahavita mandeha moto mbola mahavita mitotototona amin'ny moto zany olo zany no ny herin'Andriamanitra riavana mbola folo taona izy efa nody mandro moa izy fa efa folo taona zany mandritra ny folo taona mbola nitoriteny tamin'ny olona nanambara fotsiny areo nandeha tany Décapolis inona any aminao fa za mino fa misy any aminao manomboka androany ianao atao fady anao samy menatra mitsoro vavolombelona fa raha hainao no manome voninahitry n'Andriamanitra tena ho hitanao ny ataon'Andriamanitra anao ndray ao ambadika izay samy hitain'Andriamanitra sitrana teo gerasy ianao zao ndana tetezo tanana folo anambarao ny voninahitry'Andriamanitra aza mba menamenatra riavana mijoro vavolombelona Andriamanitra nge riavana nijoro teo anoloanao tao anatin'ny faharatsianao tsy menatra Andriamanitra nge riavana tsy menatra itenentsika hoe za kristiana rehefa nanao tsika amin'io manara-baraka ny anarany Andriamanitra tsy menatra fa teo foana izy nampandrisanao sy nampiovanao de aza menatra zaotsika nao antirity malantsika ny fotoana hoe za Andriamanitra manomboka androany de anandratra anao amin'ny andro mpiainako rehetrarehetra ary ty hira ity anisan'ny hira tena mahafinaritra anay izy ty ary ty hira ity de ataoko fanampy ny fiderako anao fotsiny sisa fa be deabe tsy tambo isaina zavatra efa nataonao samy hitain'Andriamanitra tsika rehetra de misaotra ny lalatojo tanatazany toriteny zany vavatsika aoriana ty hira ity tainy Jesosy daholo
Alleloia, sorantsika an'Andriamanitra riry zany a, dia miarabantsika rehetrarehetra miaraba mampiona amin'ity androany ity. Miarabantsika rehetra tonga eto indray androany a, anatin'ny fotoana manokana hitondrantsika mivavaka. Mialohan'ny hidirantsika mivavaka aloha dia manentana satria mifanaraka amin'ny toriteny teo a, nisy ny programa izay efa nataontsika ny zoma. Ho avy izao satria ohatran'ny tsy voentana teo a, dia nitantsika kely satria matotonga ireny ten'Andriamanitra ireny dia misy antony. Ary tsika dia efa nanao programa fa amin'ny zoma ho avy izao tsika dia anokana fotoana spesiala eto, izany hoe tsisy toriteny ohatran'ireny zany teo hoe ny dekizy zany tsy mandray anjara toriteny amin'ny zoma fa témoignage no alefantsika eto. Dia ianareo rehetra izay noho efa maro taminareo indrindra tao aorianan'ny fifadin-kanina no nandray valim-bavaka, nandray fanafahana, dia raha terem-panahy ianareo eto zany tsisy mihitsy hoe tsy maintsy mijoro vavolombelona akory ianareo fa araka ny toriteny teo. Dia raha misy aminareo terem-panahy ka te hijoro vavolombelona kosa hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zoma alina ho alefantsika eto daholo, dia ny tsara indrindra dia mandefa MP aty aminay ianareo anazavanay ny zavatra tokony ataonareo ao anatin'izay. Izany hoe alefantsika izany ilay izy ny tena tsara aloha saika eo atao vidéo raha mazoto ianareo nefany hitantsika eo no anaovana azy, mety hoe ataontsika clip vocal audio nanaovantsika azy mandefa sary fotsiny ianareo dia alefantsika eto izany rehetra izany. Tsy ho voninahitry ny anki-radio na ho anay mivady sanatria izahay dia tsy tsinitsinina ihany koa ary mitovitsika rehetrarehetra reto olona tsotra izahay fa hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra na izahay koa dia mba hijoro vavolombelona ao anatin'izany satria nanaovan'Andriamanitra fahasoavana, nomeny fahasoavana. Dia izay zany fanentanana kely tao anatin'izay toriteny izay, dia mandefa MP aty aminay fotsiny nareo dia azavaina anareo ny zavatra rehetra atao mahakasika an'izay fijoroana vavolombelona amin'ny zoma izay. Alleloia, marina zany ary dia entanina afaka mandefa vocal aty aminay nareo na vidéo izay tianareo, dia alefantsika amin'ny fotoana io. Dia mila olona tsy menatra mazava ho azy, olona manana fahasahiana hanome voninahitra an'Andriamanitra natao eo tsy menamenatra satria Andriamanitra takon'ny tarehako naza tenena izy zany fa matoa ianao miteny hoe tsy hijoro vavolombelona mihitsy fa antsika hoe nanompo sampy na ohatr'izany fa Andriamanitra nomentsika voninahitra. Dia aleo lavitra mahitanao tsy mandefa tsy hoe teny hoe ty zany mba alefako fa asa tenenina mihitsy le zahako tiatsaseo ny sariko ohatra fa eto raha teo tsisy an'izany foana ka hoe isan'andro tsika dia misy foana hoe ndao indray hijoro daholo fa misy fotoana tsika rehefa aoriana ny fifadin-kanina matetika ohatr'izao dia
misy foana ny émission spéciale témoignage satria tena na betsaka taminareo kosa ninandray ary renay aty le ako le zavatra nataon'Andriamanitra taminareo de tsara ary tianay mba zay tsy zaherery maheno an'izany fa ampahery ny hafa ihany koa ary hanomezantsika voninahitran'Andriamanitra mihitsy eto amin'ny public eto manina moa zany voninahitra ho an' Jesosy. Alléluia. Eto zany sena mahita kely de sady miaraba ny aina maheno soa de belle-sœur-ny fahombiazana fitahina. Alléluia. Fetin'ny taranaka indray no avy fetin'ny taranaka tonga soa de andao ato de anomboka ny fotoantsika mampionana hitondra bavaka azadino aty amin'ny MP ko raha dokilatona de fasinareo ny message de azo atao tara be fa de fasina satria so de efa tonga amin'ny famaranana antsika vao tonga fa rehefa soa de izao eny ary tany tompo ary tsika rehetra andao ary mampionana anomboka tsika amin'izao fotoana zao tany tompo ary tsika rehetra mahireza daholo eny ary araka ny efa mahazatra antsika moa de zavaka aloha tsika androany araka ny toriteny teo de ny voalohany indrindra vavaka ataotsika de hiteny amin'Andriamanitra tsika hoe Jesosy aza matahotra ianao fa tsy angina ny vavako ary tsy ho feheziko ny molotra ilaza ny fahatsaranao Andriamanitra. Ny vavaka faharoa ataotsika de araka ny rehintsika teo fa rehefa tonga tao Gerasena Jesosy de sady nanafaka ny lehilahy demoniaka izy no nanadio ny tanàna nanadio ny zavatra maloto teo amin'izany tanàna izany nanala ny zavatra maloto teo amin'izany tanàna izany ary betsaka ny olona ny avana mahaliana azy ny fanafahana fa tsy mety aminy ny odiovina tsy mety aminy ny odiovin' Jesosy ho amboarin' Jesosy ny fiainany ho esorina ny zavatra maloto eo aminy fa rehefa tonga amin'izay sehatra izay de mandany olona manao hoe aleo ihany Jesosy amin'izao fa ny olona sady te hiaina ao anatina fahalotona no teo afahana fa ianao raha tonga eto androany ka renao zany ten'Andriamanitra zany de sady hanafaka anao Jesosy ny te hanadio anao. Alleluia. De rehefa ampandrosoanao ao izy de azagaga ianao raha misy zavatra ohatrany somary miova mihitsy ny fiainanao fa iny le Jesosy manadio iny ary tsy mora indray ny diovina riavana tsy mora ny very kisoa roa arivo fa zavatra zoantoka de zao Jesosy raha nanadio an'io tanàna io ka niala ny kisoa roa arivo mihoatra lavitra noho izany nanorenan'i Jesosy no nanorona naveriny Jesosy riavana malala nanoneran'i Jesosy an'izany mihoatra lavitra noho ny kisoa roa arivo satria Andriamanitra ny nanala de izy ihany koa no amerina an'izany amin'ny fomba tsy takatra ny saina. Aza matahotra ny diovina ianao fa raha tonga eto ianao androany de teneneny Jesosy za tena manaiky mihitsy idiranao any amin'ny farany lalina indrindra ny fiainako ataovy izay tianao atao fa ny olona ohatr'izany de olona tena hita tsy atsapa ny tanan'Andriamanitra izay asa eo aminy hivavakantsika amin'izao fotoana misotranao zay Jesosy hoe amin'ity fotoana androany ity amin'ny teninao izay tonga teto androany misotranao Andriamanitra ianao nampahery ianao nampianatra ary ianao mbola tsy reraka ianao Andriamanitra fa mbola miteny aminay foana fa raha ny sitraponao Jesosy de tena hiditra ny amin'ny farany lalina ny fiainanay mihitsy ianao te hiditra tany Gerasena hatrany amin'ny efitra kely indrindra ianao hatrany amin'ny elakelan-trano ianao Jesosy fa saingy ny olona ny tsy nanaiky an'izany fa androany Jesosy malala ndreto izay 50 mianadahy tonga eto androany Jesosy hanaiky no diovinao zay hanaiky idiranao zay hampandrosoanao zay sanatria aminay niteny aminao hoe mandehana tsy mety aminay ianao sanatria aminay Jesosy zany fa sady te ho afaka zay fa te ho diovina ihany koa zay Andriamanitra esory zay rehetra tsaraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay esory zay rehetra hitanao fa maloto zay rehetra hitanao fa tsy mendrika Jesosy eo amin'ny fiainanay reto mangataka anao mihitsy zay androany andravan'izany ianao na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana fantatrefa ny Andriamanitra ity Andriamanitra masina Andriamanitra madio Andriamanitra tsara ary tsy afaka hifampiraharaha amin'ny zavatra ratsy sy maloto
androany Jesosy malala afandrao mihitsy ny toerana misy anay amin'ity androany ity. Ampahitao ny voninahitrao zay Jesosy ampahitao ny herinao zay Jesosy afao zay ary reseo lahatra zay mba anaiky idiranao tanteraka ny fiainanay. Eto koa zay dia manaiky eto anatrehanao arak'izany toriteny zany fa ninona zavatra ataonao anay dia tsy mba avelanay misy latsaka eo amin'ny fiainanay ireny. Tsisy kely ny zavatra ataonao Andriamanitra, lehibe avokoa. Mety zatra fotsiny zay isan'andro mifoka rivotra, zatra fotsiny zay isan'andro mifo Andriamanitra dia mandingana andro anankiray fa lehibe zany. Ny zavatra rehetra ataony amin'ny fiainanay dia lehibe avokoa ary androany zay dia teny fa tsisy anadino, tsy anadino hatramin'ny kely indrindra fa sady lobavy zay no tsy homenatra zay hiteny zay eo anatrehan'ny olona rehetra Andriamanitra. Fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra lehibe ary miasa sy manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay tsirairay. Misaotra indrindra Jesosy, voninahitra ny eo anao rery any. Halleluia, amen. Eny ary manomboka avy hatrany ary isika amin'ny fitondrina vavaka. Ary nombokatsika ny fangataham-bavaka voalohany dia vehivavy anankiray mangataka fa ny zanany zany dia tokony hanala nify indronono moa filazany zany don de sagesse azo don de leka don de sagesse amin'ny anakefatra amin'ny 1 oktobra zao efa le lehibe zany any amin'ny vasana angamba zany vazana. Dia nefa no asorony amin'ny hôpitaly mihitsy ireo dia mba hoe hiverina amin'ny laoniny ireo nify ireo tsy tianao vaccine sady tsy tianao test PCR dia etsika mivavaka ka ny etsika mivavaka mba ho afaka alohan'izay ireo nify ireo afaka ho azy ireo dia tsy mankantsosa dia etsika mivavaka izany. Etsika mivavaka ary ianao amin'izao fotoana izao Jesosy tona mivavaka izay amin'izao fotoana androany izao ny zanaky ty rahabavinay ity Jehovah-Andriamanitra izay andeha tokoa Jesosy hanala an'izany nify izany Jehovah-Andriamanitra. Anefa dia sady tsy tianao test izy ireo, tsy tianao vaksiny. Sitraponao zany Jesosy Kristy. Ianao nefa nohony amin'ny teninao nijoroanay amin'izany. Androany Andriamanitra dia mangataka avy aminao mihitsy lalana misokatra ho an'ity ankonanay ity. Tsy haiko Jesosy amin'ny fomba ahoana fa zatra fantatro dia izao hanokatra lalana eo anoloana ianao. Hanafaka an'izany nify izany ianao Jesosy amin'ny fomba mahagaga sy tsy takatra ny saina. Raha tsy maintsy ho any amin'ny hôpitaly izy ireo Andriamanitra dia ho tonga any izy ireo hanala an'izany nify izany, tsy mitady test, tsy mitady passe sanitaire, tsy mitady vaksiny fa noho ny anaranao masina no nanatona an'izy ireo an'izany hôpitaly izany. Ary dia hisokatra ho an'izy ireo ny varavarana rehetra, ny dokotera, ny dentiste, rehetrarehetra izay handray azy dia hisokatra ho an'izy ireo ny varavarana. Fa raha ohatra Jesosy malala tsy tokony ho any izy ireo dia aneho hifahagagany zay Jesosy, haneho hifahagagany zay Andriamanitra ho afaka izany nify izany, ho afaka fotsiny amin'izao zany Jesosy. Azo atao tsy mila dentiste, tsy mila dokotera fa ny tananao mahery dia mahay manao ny zavatra rehetra. Azonay ankinana ary azonay antenaina Jesosy fa hiasa eo amin'izany zaza izany. Dia misaotra Jesosy malala, voninahitra ny eo anao rery any. Halleluia, amen. Olona iray mangatabavaka mba tena rasy dia rasy mihitsy ny voisinage, rasy dia rasy mihitsy zany ny fiarahamonina eo amin'ny mpiray vody-rindrina aminy. Tena hoe tena etsehany démonie mihitsy ireo olona ireo dia mba mangataka izy mba hilamina zany, mba ho tsara ny fifandraisana amin'ny fiainan'ilay vody-rindrina. Dia faharoa manaraka izany mangataka asa ny zanany mba ho tafiditra amin'ny asa izay ataony. Halleluia, tsaroko nisy raha vavoatra izay teto efa elaela. Nisy olana tamina mpiray vody-rindrina dia tena taba-tabain'ilay mpiray vody-rindrina foana izy, indrindra rehefa ao anatina fotoana mivavaka ohatr'izao. Dia mitabataba be foana ilay olona ambadika dia alefa mafy be ny zava-maneno sy ny sisa dia niteny foana izy, niteny foana dia tsy mihaino mihitsy ny olona fa vao mainka ataon'ilay olona fanahiniana mihitsy alefa mafy ilay zavatra. Fa nefa rano nangina izy riafana dia nentina ambavaka miala tao ilay olona. Santatra hoana fa dia tapitapoka teo tonga dia nanao déménagement dia niala tao amin'ilay trano.
zany Andriamanitra rehefa miasa dia tsotra fotsiny nareo voazahanao reo hifanaraka aminao dia hijanona ny disadisa nareo miala eo zay ihany ny antsika rehefa mamaly vavaka Andriamanitra dia zay ihany dia etsika mbavaka izany toerana misy anao zany etiny ambavaka Jesosy zany ravavinay izany izay tena mijaly tokoa amin'ny resaka voazinahzy Andriamanitra fa dia tena manana fahoriana izy Jesosy ny amin'ny manodidina azy tsy mifanara-tsaina ary dia misy ny tabataba sy ny korontana Jesosy malala dia etiny ambavaka eto anatrehanao izany Jesosy tsaroako Andriamanitra izahay nipetraka tany amina toerana anankiray akaiky bara Jesosy dia tsaroako eto ankehitriny fa nentinay menakafo kely ambavaka izany satria dia tabataba isan'andro ady isan'andro tao ambadika tao fa rehefa nivavaka izay Jesosy dia gaga fa nikatony izany bary izany aleloia nikatona tanteraka ary dia nifindra toerana nanomboka teo dia nilamina ny tanàna nilamina ny fiarahamonina andrana Jesosy mitondra ambavaka ihany koa n'izany ravavy izany Jesosy ianao no mahafantatra izay tianao atao nangatanay Jesosy raha tsy mety intsony ny fiarahamonina dia ianao analan'izany olo izany eo amin'izany toerana izany ary dia ampilamina anreto zanakao reto ianao raha kosa Jesosy hijanonao ihany izy ireo dia nangatany aminao ianao anie Jesosy hampahita fity ianao anie Jesosy ampirindra ny fihavanana satria ny teninao no milaza fa na dia ny fahavalonareo aza dia hihavana aminareo ary dia avy amin'izy ireo mihitsy Jesosy ny dingana ahafahan'izy ireo manorina mandravina manana n'izany fihavanana sy fiarahamonina mahafinaritra izany izany Jesosy no angatahako aminao androany ankehitriny koa dia entiko ambavaka ny zanany izay mitady asa Jesosy dia mba hahita asany izy ianao anie hanokatra lalana eo anoloany ianao anie Jesosy hanolo-tsaina azy amin'izay rehetra tokony ataony raha misy hetsika tokony ataony raha misy demande tokony hapetraka raha misy zavatra tokony aleha dia tololo-saina izy fanamasina mba ahafahany mahita izay tokony ataony Andriamanitra ao aminao dia misaotra indrindra Jesosy voninahitra ao anao rery amen vavy anankiray mangataka vavaka ho an'ny zanany vavy 20 taona izay tsy mety mahazo plasany amin'ny fianarana tokony ataony any amin'ny ambaratonga ambony mihitsy dia fisy mbola tokony hanohy fianarana ny ambaratonga ambony fa tsy misy plasy dia etsika mbavaka mba hita plasy izy ny ambavaka Jesosy sany zaza izany amin'izao fotoana izao izay sahiran-tsaina tokoa ny reniny satria mitady toerana ianarana nefa dia tsisy ny toerana fa za Jesosy mbola misy matoky fa entina ambavaka eto izany ravavy izany izany zaza izany dia efa misy toerana homaninao azy any anananany any ambadimbadika any Jesosy mety misy mpianatra any hiala tampoka amin'ny toerana dia hosoloana ho azy tsy fantatra Jesosy zavatra fomba fiasanao fa ny angatahako aminao ianao anie hanokatra lalanao an'izany reny mpianakaviana izany Jesosy hamangy azy ianao hanoro azy ny lalaka-lehany ianao hanoro azy mihitsy ianao na dia ny toerana tokony alehany azy ny toeram-pianarana tokony alehany azy Jesosy dia ampahitao ny sy ny fahita-pity avy aminao izy rakofo ny voninahitra ao izy ka nizaniza hiresaka aminy nizaniza handray azy Jesosy dia ianao mihitsy no ampiteny ny vavany ary ianao ianao lalana sahady dia misaotra anao sahady Jesosy fa fantatra fa valim-bavaka ny ao ambadika izao vavaka izao halleloia amen vavy iray mangata-bavaka ho an'ny tena soan'ny ankonany mba hitombo fahamasinana hatrany ary tsy saraka amin'Andriamanitra na oviana ary ninona zavatra miseho amin'ny fiainana dia no avy indray manontolo dia mba ho alamin'Andriamanitra araka ny sitrapony halleloia milamina ho azy io ka no avinao zany alamin'Andriamanitra izany ny zava-dehibe dia ilay antom-bavaka voalohany mba handeha amin'ny fahamasinana rehefa mandeha amin'ny fahamasinana ianao dia manjaka ao aminao ny fanatrehan'Andriamanitra dia milamina ho azy ny fiainanao no avinao tsisy atahoranao izany fa eo ampelantanan'Andriamanitra vavatsika saotra anao zay Jesosy amin'ireto ankonana izay manana etaeta tokoa Jehovah'Andriamanitra ny androso ara-panahy ary androso amin'ny fahamasinana satria izany mihitsy ny sitraponao ianao raha miantso anay dia miantso anay ho hamasinina miantso anay mba hanolotra ny tenanay ho fanatitra velona masina ankasitrahanao Jehovah'Andriamanitra izany ny antsonao anay tsiray avy ary dia manam-paniriana n'izany reto mpanomponao nangatahako aminao Jesosy ny fananao masina ampandresy lahatra an'izy ireo hamangy an'izy ireo hanana ny fanapahan-kevitra matotra amin'ny fanarahana anao Jesosy atao fantatra izy ireo fa tsy mahafaty antoka ny manara-dianao tsy mahafaty antoka ny manamaso tena Jehovah'Andriamanitra
tsy mampijaly Jesosy ny manamasy tena fa ny mifanohitra amin'izany mampiadana mampilamina ary mahatonga anay tena hoe tsy hanana fanahinany amin'ny ho avy manam-piadanana sy fifaliana satria renay fa eo ny fanatrianao ny ho avy ny ve Jesosy na hoentina mbavaka izany na tsy hoentina mbavaka tompo ianao mihitsy angeny efa nyteny ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy eo ampelantananao izany tsisy atahorana izany Andriamanitra fa ny ataonay androany dia hivavaka ho an'ity ankonanay ity mba ilay tananao lehibe tsy foy fa mahavonjy mihitsy ane no amindran'izy ireo ho any amin'ny fiainana ny tokantran'izy ireo anjakan'ny fahazafanao hitoeran'ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao dia hitoetrao ny voninahitro misaotra Jesosy malala amen. Vehivavy iray mangatabavaka mba hahafongotra ny fitiavam-bola ao anatiny. Tsika mbavaka izany a mba ho fongotra ny fitiavam-bola tena mila fongorina ny fitiavam-bola rehefa ny malala manana anao a fiainam-bavaka mandrosoa ara-panahy ianao dia hitanao fa miala ho azy ao anatinao izany. Raha Jesosy dia mitondra mbavaka ny tivavy ity izay tena reny mihitsy ao anatiny fa misy fitiavam-bola mahery vaika ary dia mahatonga anazy indraindray mety manaonao foana Jesosy izany fitiavam-bola izany. Jesosy a tsy hainareo ho ianao no manompotompo roa fa indray ho hala ny iray ho tiana. Androany Jesosy dia mangataka mihitsy ny toe-pony tivavy ity ho afindranao any amin'ny fitiavana anao. Tia vola izy teo aloha fa ho afindranao Jesosy a ny fony dia lasa ho tianao ary dia hanomboka namaivana sy hanambany an'izany vola izany Jesosy. Forao izy Andriamanitro mangataka aminao mihitsy amin'ity androany ity Jesosy hitananao ane kasika azy matoa efa tsapany mihitsy hoe ao anatin'izany fitiavam-bola izany dia efa te hiala amin'izany ihany koa izy ary efa manana hetaheta hiala amin'izany izy fa ninona karazana fatotra amin'ity androany ity nanarareo tamin'ny devoly azy tao anatin'izay fotoana izay ka na nitiavany vola ka mety niditra tsetra tamin'izany ny devoly dia nanarareo trany fiainany. Androany dia manonona fanafahana ho an'io ravavy io androany tononoko ny fanafahana tanteraka vaako ny fatorana amin'izao fotoana izao tapatapako amin'ny anaran'i Jesosy ny fatorana namatorany devoly azy amin'izany fitiavam-bola izany fa izany ho fototry ny ratsy rehetra ary ratsy mitandrina dia hiaratsy sy hapotika ny fiainana fa amin'ity androany ity dia vaako amin'ny anara-maherinao Jesosy ny ranao no hamako an'izany fatorana izany tsy hanana ny devoly fahefana intsony io ravavy io amin'ny anaran'i Jesosy ary manomboka eo dia hanomboka hanana fiainana mahafinaritra izy hanana fiainana tsara aleloia hanam-piadanana hanomboka hifaly amin'izay ho an-tanana izy satria Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainana. Misaotra indrindra Jesosy haleloia amen. Vehivavy iray indray mangatabavaka ho an'ny zanany fa ny ampianarana izany dia misy fanaratsy tia mandrakotra ny mpianatra rehetrarehetra mihitsy ary be dia be ny ankizy tratran'io dia mangataka izy mba harovan'Andriamanitra amin'izany ny zanany. Arovan'Andriamanitra zanakao raha vavy ianao ianao efa mivavaka dia aza matahotra fa isika dia miavaka eny amin'ny tontolo rehetra misy antsika eny. Entina mivavaka Jesosy ny zanak'ity ravavina ity izay any ampianarana dia tena misy tokoa ny fanaratsy izay manjo ny mpianatra Jesosy mitondra ny olona tsy ahomby mitondra ditra mitondra fahavarim-barianana any amin'ny toeram-pianarana any ary saika tratran'izany avokoa ny ankizy amin'izao fotoana izao mahatonga ny ankizy lasa tsy miraharaha fianarana fa misaina zavatra fa sahadina dia mbola kely taona aza tokony hianatra. Androany Jesosy dia mitondra mbavaka ny zanak'izany ravavina izany mba ho avahanao amin'izany toeram-pianarana izany Jesosy fantatra fa nafirinao iray kilasy aminy nafirinao ao anatin'izany fianarana izany Jesosy dia afaka avahanao na dia olona anankiray azy satria zanakao Andriamanitra entiko ambavaka mihitsy mba tsy ho tratran'izany fanaratsy izany zany zaza izany tsy ho voan'izany zany zaza izany fa hiavaka ao anatin'ny fianarana ao ary dia ho zaza tena androso ho zaza tena ho tia fianarana ho zaza tena ho tafita amin'ny fiainana aleloia tsy ho variana amin'ny zavatra ratsy rehetrarehetra Jesosy fa ho arovanao tanteraka satria noho ny amin'ny reniny izay mivavaka sy mitady anao isan'andro Jehovahandriamanitra dia atokisanay fa hiaro amin'izany zaza izany ianao eo ampelantananao nametrahana azy sy ny momba azy rehetra. Misaotra Jesosy io amen. Vehivavy iray mangataka mba hosotran'Andriamanitra tanteraka amin'ny kohaka izay hitaiza azy hatramin'izay mba afaka hatramin'ny fakany.
Haleloia, antsika mbavaka ianao rahavavy. Tonambavaka izay Jesosy any tendroany ity ny ravavinay izay mikohaka foana Jesosy efa ela no nitaizazany aretin'izany Jesosy ary dia hatramin'izao dia mbola mampahory azy foana Jesosy malala fa izay ihany koa dia tsy tsahatra hivavaka aminao satria fantatra efa ao aminao ihany ny fanafahana rehetra Jesosy. Androany izay dia mitondra-bavaka azy ao anatin'izany aretiny izany Jehovandriamanitra entiny havavaka eto anatrehanao izany. Tsy fantatra hoe Jesosy na tamin'ny alalan'ny inona no mety nidiran'izany tao aminy fa androany Jesosy dia manodidina izany aretina kohaka izany Jesosy didiko amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy Tompo mihitsy ho maina hatrany amin'ny fakana izany aretina kohaka isanandro isanandro izany, mampahory azy, mahatonga azy tsy ampitoromaso foana, mahatonga azy reraka. Jesosy malalo, tena tononoka eto anatrehanao ny fanasitrananao an'izany rahavavy izany amin'ity androany ity. Ninina Andriamanitra mety nahatonga an'izany zavatra izany, ampanalafiro azy Jesosy ny zavatra rehetra izay mety mahatonga izany kohaka izany androany. Fa ny tananao mahery mihitsy nikasika hatry anatin'ny tratrany any, hatry anatin'ny tendany, hatry anatin'ny lamosiny any Jesosy, anatin'ny avokavokany any Jesosy, ka sy eo amin'ny rano ao ary dia sitrano Jesosy malalo, sitrano amin'ny tananao mahery. Misaotra indrindra Jesosy, voninahitra ny eo anao rery any. Amen. Vavy iray mangataka vavaka mba ho afaka mifatopatotra rehetra izay misy eo amin'ny fiainana ary koa misy olona ananany vola dia mba ho kasihan'ny tompo olona io mba hamerina soamantsara ny vola. Antsika mbavaka raha amin'izao fotoana izao izany zavatra izany. Jesosy mitondra-mbavaka ny tena-bavinay ity izay amin'izao fotoana izao izay misy karazana fatopatotra tokoa Andriamanitra manodidina azy. Ary ianao mihitsy nefa nilaza ange Jesosy ametraka anay ho tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambodia ianao ary indraindray dia izay rehetra jerenay dia tahaka ny ambodia Andriamanitra. Toa izay irery sisa ny zanak'ondry eo afovoany fa ny zavatra mahafinaritra Jesosy eo amin'ilay zanak'ondry eo afovoany eo mihitsy ny toerana misy anao. Eo ianao Jesosy malala ary vonona ihany koa ianao hiatrika ny ambodia rehetra manodidina. Hiaro an'io zanak'ondry io Jesosy tsy ho lanin'ireo ambodia ireo. Dia tahaka izany ity rahavavina ity. Jereo Andriamanitra ny zavatra izay miseho amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao. Mety karazany zavatra maro madinidinika anefa dia mamizana azy ary mampahory azy. Fa androany Jesosy, ianao mihitsy ny any ampandresy azy amin'ity androany ity. Ny tananao mahery no hiasa eo aminy. Ny herinao Jesosy no ampandresy azy hiasa eo aminy Jesosy angatahana mihitsy ny anjely Mikaela amin'izao fotoana izao tena andripanindripaka ny asany maizina sy satana rehetra eo amin'ny fiainana izany rahavavy izany. Angatahanay koa Jesosy ny volany izay nalain'ny olona tompo mangataka aminao amin'ity androany ity. Ianao any kasika an'izany olona izany mba hatafaverena ny soamantsara an'izany vola izany Jesosy satria amin'izao fiainana efa sarotra izao dia tena ilaina tokoa ny vola Andriamanitra mangataka aminao tompo. Ianao mihitsy ny ianao merina an'izany amin'ny fomba tsy takatry ny saina Jehovandriamanitra. Misaotra anao Jesosy. Amen. Etsika mavaka ihany koa vehivavy anankiray efa isaoran'Andriamanitra moa fa efa novain'Andriamanitra toerana izy mifindra patron dia tena sady fijona vavolombelona tena nomeny patron connexion izy mandray tsara ny fia dia mangataka izy mba afaka anaraka fotoam-bavaka sabata foana amin'izay. Alleluia. Tehaka kely aloha. Alleluia. Aminaritra be izany. Izay ilay niteneniko teto hoe Andriamanitra rehefa mamindranao amin'ny toerana anankiray dia tsy ho ratsy noho ny teo aloha fa tsy maintsy tsara noho ny teo aloha satria zavatra nangatahanao taminy dia mahazo matoky ianao fa izy nanokatra lalana ho anao. Ary raha etaetanao no hanatrika sabata izany dia hitanao ange fa izy mihitsy no hanao ny zavatra rehetra mba ahafahanao manatrika an'izany. Jesosy mitondra-mbavaka izay amin'izao fotoana izao ity ravavinay ity. Jesosy isaoranay anao, isaoranay tena hanomezanay voninahitra anao ary fifalianao anay androany ny mideranao ny amin'ny zavatra izay nataonao teo amin'ny fiainana. Rehefa novainao ny patron dia novainao koa ny condition rehetra. Ary dia tena nafinaritra Jesosy azo no ny connexion. Androany dia etaetano eto anatrehanao te hanatrika fotoam-bavaka izy rehefa sabata. Sitraponao ange izany Andriamanitra. Hitanao ny ao am-pony sy ny etaetany. Mangataka aminao ianao anie no hiasa ao anatin'izany. Anao fomba tsy takatry ny sainanao be dia be tamin'ny aretina efa niasanao tamin'ny fomba mahagaga. Ireo ankizany amin'ny tany arabo ireo Jesosy efa niasanao tamin'ny fomba mahagaga daholo ireo raha ny momba ny fanatrehana sabata. Alleluia. Ny an'ny sasany matory ny patron, ny an'ny sasany mandeha lasa mivoaka ny patron dia izy rery dia mipetraka tena afaka manao sabata. Jesosy malalo. Betsaka tsy tamborisana ny zavatra efa nataonao ho an'ireo ankizy ireo.
dia mino ahafahanaovanao anankiray amin'izany ihany koa ty rahavavy ity, ary dia ahitany voninahitra ao izy ao anatin'izany, ary dia ho fantany sy ho tsapany fa tena sitraponao tokoa izany anatrehany fotoam-bavaka. Dia misaotra Jesosy, misaotra anao sahady fa ianao nanao lalana eo anoloany. Halleloia, amen. Mpivady mangataka vavaka mba hatokantrano feno fahasoavan'Andriamanitra ny ankonina keliny a, dia izay mitady hanisy ratsy azy koa mba tsy ho tanteraka, dia mba tsy hanana olana eo am-patron ary mba hiakatra ny karama. Halleloia, hivavaka antsika amin'izao fotoana izao. Androany izay Jesosy dia mitondram-bavaka ny ankohona anankiray izay tena hoentiny atao anatrehanao tokoa ny ankohonan'i Jesosy. Ary rehefa atao mariazy Jesosy ny olona dia mandray tso-drano, fa androany ihany koa dia mihoatra noho izany nomenao an'izy ireo. Hitanao ny fihazakazahany izy ireo, ny faharetany izy ireo, ny fahatokiany izy ireo, manaraka fandaharana, miaino ny teninao isan'andro ary efa mandroso amin'izany. Ny fahasoavanao anie Jesosy rotsaka amin'izy ireo, ary fantatro fa mino sy matoky hafa efa miaina amin'izany izy ireo. Ho arovanao anie izany tokantrano izany amin'ny karazana sompatra rehetra ny ivelany ihany. Ny devoly dia miezaka foana mitady zavatra amelezana ny tokantrano tsirairay, amelezana ny olona, indrindra fa ny olona izay manomboka mandroso ara-panahy, fa ianao nefa nilaza fa ny fiadiana rehetra voaforona amelezana anao dia tsy ambinina. Ary izany ihany koa ny teneniko amin'izao fotoana izao an'izany tokantrano izany, tsisy ambinina ny fiadiana rehetra. Ninona karazana hevi-petsin'ny Satana ny ambadika any, velar-poana ny fandrika rehetra entina amelezana an'izany tokantrano izany, fa tsisy ambinina eo amin'izy ireo izany amin'ity androany ity. Jereo koa Jesosy ny asany, ny patron Jesosy, ny patron dia jereo Andriamanitra izy amin'izao fotoana izao, mihositra ny fahitam-pity izy, ary izay rehetra kitiany tanany dia hamiratra avokoa, ary dia hiakatra ihany koa ny karamany satria olona ho tahiana izany ankohonana izany Jehovahandriamanitra. Dia raha mangataka izy dia hosoranao ny teneny ambavany, ary izay rehetra angatahany dia ho azony. Halleloia, noho ny anaranao izany Jesosy. Dia misaotra betsaka, misaotra ny hafatsaranao. Amen. Vehivavy iray a mangata-bavaka fa nanao trano izy a, efa herintaona zao tsy mety vita ilay trano. Mangataka vavaka izy ny amin'izany, dia mangataka koa izy a ny fianakaviany mba ho tonga hivavaka, dia izay. Mba hifankatia koa izy mivady. Mety raha sendrasendra ianao mangata-bavaka io, raha sendrasendra ka mety nisy fanompony sampy talohany nanangalana ilay trano, na nangalana mpanandro, na sanatria nisy zavatra nalevina tany ambanin'ny fototra tany, na zavatra ohatran'izany, dia manaovy ianao délivrance mihitsiny a, fa ireny zavatra ireny dia mitondra faharavana. Indraindray ny finoantsika, ny finoan'ny gasy, ny malagasy dia hoe sy nandreny dia maka-panandro dia ohatr'izao dia amin'izay, fa tena marina mifanohitra amin'izany ireny zavatra ireny. Ary mora tsy nisy dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra etsika mavaka izy amin'izao fotoana izao. Jesosy antony mavaka ny tirabavy ity izay efa nanao trano nandritra ny herintaona fa dia tsy mety vita Jesosy misakatsakana ao anatin'izany. Ary ny fantatray amin'izany dia ny devoly no manakana. Tsy ianao mihitsy Andriamanitra no anakana ny fahasoavana tsy hiditra ao anatin'ny tokantrano, fa ny devoly. Ninona Jesosy mety zavatra ataon'ny devoly anakanana an'izany trano izany? Mety misy fahamainana Jesosy, mety misy mihitsy hoe tsisy vola, nefa dia nanam-pinoana izy matoa nanangana an'izany trano izany Jesosy. Androany dia entiny hambavaka ny fahavitany izany trano izany. Betsaka ny olona teto efa nitahinao ary dia navita trano, olona niainga tany amin'ny farany ambany, tany amin'ny tsy nisy mihitsy, fa ankehitriny vita soamantsara ny trano noho ny anaranao izany, noho ny fiasanao izany. Androany Jesosy dia entiny hambavaka koa ity rahavavy ity. Raha nisy Andriamanitra zavatra tany aloha tany tokoa nataony, mety nalevina tany ambanin'ny trano tany, mety nangalana mpanandro, hifonanay aminao izany Jesosy, satria mbola atao anatin'ny tsy fahalalana izy Jesosy dia mangataka famelana aminao izay, ary androany izay dia roahany amin'ny lalanao mihitsy ny herin'izany mety zavatra nalevina izany raha sanatria ka nisy izany, dia roahany tsy hanaketsana mpahefanao amin'izany trano izany. Fa manomboka eto Jesosy dia ny herinao sy ny fanahinao masina, ny osy ny fitahiana avy aminao, ny tobaka ao anatin'izany rahavavy izany ka dia ho vita ny soamantsara amin'ny fomba tsy takatry ny sain'izany trano izany, ary dia hifaly sy hideranao izy Jesosy, fa ianao no nanangana, ianao no nanampy azy tao anatin'izany. Misaotra indrindra Jesosy malalo. Halleluia, amen. Halleluia, mangataka vavaka
mba hitahin'Andriamanitra ny asany zany mba ao amin'ny patron io foana izy no toetra mandrapodiny any Madagasikara dia mba ho azo foana koa ny karamany. Halleloia. Tonambavaka Jesosy any tina-bavina ity izay isaorana ianaranao masina fa dia tafafindra patron soamantsara izy Jesosy ianao no nitantana azy namoaka azy avy tany amin'ny toerana ratsy izay nitondra azy ao amin'ny toerana hafa Jesosy ary izany toerana hafa izany dia toerana tsara izany Jehovandriamanitra dia entiko ambavaka eto anatrehanao Tompo ianao mihitsy no hitahiry azy ao anatin'izany toerana izany raha tiany ao dia ianao no hitahiry azy ao Jesosy ampahameo ny osotry ny fahitapity avy aminao izy sy Andriamanitra ary dia hita ireo patron andreo fa tena olona miavaka izy olona tena mendrika metrahana fitokisana izy ary mendrika nijanona ao anatin'izany tokantrano izany angatahana ihany koa Jesosy ny karamany mba tsy ho ambakambakain'ny olona izy ao amin'izany toerana izany Jesosy fa ho azo ny soamantsara Jesosy ny valika sasarany satria ianao nefa laza fa dia hinana ny asan'ny tananao hinana ny vokatry ny asan'ny tanana izahay raha manompo anao Jesosy io laza velanao mihitsy ho tonga amin'ireo patron andreo ny fakapanahy ka hitazona ny karamany na tsy handony karamany Jesosy malalo fa tena angatahako mihitsy androany ny fanahinao masina ny hiasa ao anatin'izany toerana izany Jesosy satria misy ny fanatrehanao noho ny amin'ity zanakao ity misaotra indrindra Tompo. Halleloia. Amen. Farany fagatambavaka farany androany mba mangataka amin'Andriamanitra zany tena vavisika ity mba hiasan'Andriamanitra amin'ny toeram-piasana satria mitabataba foana dia izy mitady toerana mangina fahany fahany mba manao ny asany dia mangatambavaka koa izy ho an'ny vadiny izay sady mivoto ny tongony no misy tazo izao fotoana izao. Etsika mbavaka ary Jesosy zany mitondra mbavaka ny tena-bavina ity izay Jesosy amin'izao fotoana izao izay hitanao tokoa ny etaentany amin'ny asanao sy ny fanarahana fandaharany Jesosy nefa dia voatabataba foana satria any amin'ny toeram-piasana misy azy Jehovandriamanitra mangataka aminao androany Jesosy ianao no hampanginana izany tabataba izany amin'ny fomba tsy takatry ny saina Jesosy raha izahay no hiteny Andriamanitra dia mety fifamalina mety ady no ateraka izany fa izay tsy teny Jesosy ary ianao nefa laza fa hangina izay fianao no hiady ho anay androany Jesosy mangataka mihitsy amin'ity androany ity ianao hampangina ny tabataba rehetra izay anakorontanana ny sain'ity ravavina ity tsy ahafahany manaraka ny fandarany tsy ahafahany manao ny asanao Jesosy io vangio izany olona izany atao vitan'ireo olona ireo Andriamanitra fa misy olona eto zanakao Jesosy io tena mangataka izay hiova izany zavatra izany manomboka androany Jesosy malala ary mangataka koa izay ho an'ny vadiny izay marary ny Madagasikara amin'izao fotoana izao mivoto ny tongony Jesosy misy tazo Tompo angatahako eto anatrehanao izany ny ranao any hikoriana ao anatiny hitondra fanasitranana ho azy hatrany an-tampondokatra ny am-paladia Jesosy angatahana ny fanasitranana amin'izao alina izao Jesosy malalo tsy hitondra fandaniana eo aminy tsy ho valalam-panidany tsy handany vola amin'nykarena eo aminy izany aretina izany Jesosy fa ny tananao mahery ny kasika an'izany dia ho sitrana soamantsara Tompo malalo mety ny ambavaka izany satria fantatry fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra miasa ny fomba tsy takatry ny saina ary spesialite any Andriamanitra mihitsy ny manasitrana aretina manova fiainana manao ny zavatra rehetra izay tsy takatry ny sainay dia misaotra indrindra Tompo malala voninahitra ny eo anao rery any. Amen. Ivavakarintsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena saorantsika rehetra aloha naharitra hatramin'ny farany any teto dia mino fa antsika rehetra dia samy mitondra mbavaka avokoa tany amin'ny toerana misy antsika rehetra tanina antsika izay nangata-bavaka aza dia entanina foana eto ambavaka ihany koa ny hafa satria asan'Andriamanitra izany ary hovalian'Andriamanitra vavaka ianao raha mahatsiaro ny hafa ihany koa androany Jesosy dia misaotra anao any amin'izao fotoana izao misaotra ny ahafatanterahany fotoana rehetra teto Andriamanitra ny hinana sakafo matsiro izay androany dia ny teninao mahavelona anay izany mampahery anay nanova ny fiainanay Jesosy malala ary dia teto ihany koa izay dia nivavaka rehetra izay nasandratra teto Andriamanitra dia tamin'ny finoana nanaovanay azy ary inonay fa handraisanay valiny avy aminao ireny rehetra ireny entina hiderana sy hanomezana voninahitra anao androany Jesosy dia mitondra mbavaka nyreto olona izay miaritra eto hatramin'ny farany Jesosy ianao any hijery an'izy ireo manokana hitanao ny etaentan'izy ireo hitanao ny toerana misy an'izy ireo tsirairay avy misy amin'izy ireo Andriamanitra amin'izao efa maraina any fa mbola mahavita miaritra eto izy Jesosy malalo voakasika amin'izany ny fonao ary dia tsy ho avelanao verimaina ny izany Jehovandriamanitra ho jerenao avokoa hatrany amin'ny ankohonan'izy ireo tsirairay avy
mety ny zavatra dia tsy voatony ny vavan'izy ireo jesosy tsy afaka nangatahany akory azy fa ianao any anao mihoatra lavitra noho izay eritreretiny Jehovandriamanitra. Tondra mavaka izay ho an'izy ireo satria hitanao ny fitiavan'izy ireo anao, fitiavan'izy ireo miaino ny teninao eto amin'izao fandarana kely ao linia zao jesosy a. Dia toka mavaka fa tsy misy hoateninao an'izy ireo tsirairay avy sady tokantrano isambatan'olona dia tononoko ny fahasoavana, ny fiadanan'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra irotsaka ao anatin'izany tokantrano izany, tsy tapaka fa isan'andro isan'andro dia ikiokan'izany reto vahoaka anao reto. Tahaka izany ihany koa ny vahoaka malagasy izay tsy adinonay aty-pamaranana tompo dia teny ambavaka foana Jehovandriamanitra. Fantatray fa ao anatin'izany firenena izany dia misy olona tena mivavaka ao, misy olona tena mitady anao, misy olona tena hoe makatoanao. Jesosy malala, izy ireny tsy adininao izy ireny. Raha misy mandalo ady amin'izy ireny Andriamanitra dia ampaherezo atao fantatra fa ny Andriamanitra izay tokony dia eo anilany mandrakariva ka tsy hahafoy azy Jehovandriamanitra ary avahanao izy ireny na dia mafy aza ny fiainana dia tsy mba hatsapan'izany izy ireny satria iaina amin'ny fitahiana matretrika avy aminao. Zareo ihany koa ireo mpanota izay mbola tena tsy miraharaha, tsy mahatsiaro anao mihitsy na mahantra na manan-karena fa betsaka ny tsy miraharahanao Jesosy malala. Manivaivanao na dia efa ao anatin'ny fahantrana azy, manivaivanao rehefa manan-karena satria mihevitra ny tenany fa mahavita tena Jesosy ah. Ianao any ampitodika an'izy ireny amin'ny fomba tsy takatry ny saina Jesosy malalo, ampibebaka an'izy ireny ianao, atao fantany fa ao aminao ihany misy ny fiainana Jehovandriamanitra. Mety misy olona any Madagasikara any amin'izao fotoana izao efa tena ao anatina famoiza-po Jehovandriamanitra, tsy vitan'ny intsony ny fiainana Jesosy, betsaka ny manary zanaka Jehovandriamanitra satria tsy mahavita azy ireny intsony, tena kivy tanteraka izy Jesosy. Petoko mba afaka amin'ity androany ity. Mety tsy hitanay izy ireny, tsy hitanay amin'ny Facebook akory azy, fa izany androany mangataka ny fanahinao masina hamangy an'izy ireny Jesosy, fa tsy mifarany eo amin'ny fiainana fa mbola afaka manana ho avy mahafinaritra izy raha manatona anao sy mitodika aminao. Misaotra anao Jesosy malala ny amin'ny zavatra rehetra, ny voninahitra ny dera ny haja atolotra fiainso tanteraka ao anao izany hatramin'ny talo indrindraka ao mandrakizay. Halleluja, amen. Halleluja, saotra an'Andriamanitra tsika atao anatin'izay lavalava izay fotoana izay tsy hijanona ela intsony koa tsika to dia rapitso fotoanantsika mbola tsy tonga amin'ny ranon'anitra Jesosy rapitso fotoanantsika amin'ny sivora sasany na mahery kely eo samy hitahin'Andriamanitra www.andraokaizo.com ahafahanao mihaino ny onjam-peo akilatra eo mihaino tolotena isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina verinao zao fandarana zao rapitso amin'ny folo maraina dia amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito ora arivo. Tahiny tompotsika rehetra, tahiny tompo mampionana. Tahiny tompo antsika rehetrarehetra samy mahery daholo tahiny Jesosy rapitso indray meona. Halleluja, amen. Halleluja, mahery izy daholo dia tahiny Jesosy.